Oh, God demands respect. Afatra nitoreny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe fanajana. Ny 15 Oktobra 1970 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. And when they come in before God, God said, "Don't you fear God?" Hatramin'ny vao vetivety teo zany rehefa niarany hopitaly dia somary nankiniko teo an-tanan'ny tompo zany ka raha fantatro fa somary faripeo kely satria azo ny atsika saingy noheveriko fa raha mahazo aina kely ihany ny reniko mba ahafahako tonga eny dia hoentondray mba hamangy anareo satria rehefa mahita olona tahaka ny mamy mitsilany eo sady amin'ny fahalalana fa misy an'ireo reny sy ray afeto reo hoe samy tonga eo amin'ny toeran'io sika rehetra hitanareo ary afieritreretana fa feno fankasitrahana tokoa fa vonina ny andeha izy ary ko indro misy zavatra hafa zay tiako ambara amin'ny fiangonana ataoko fa hitako hoe tsy aoriny etsy ranabavy Wilson ary ko misy any ranabavy sy rahalahy Sofman etsy hoe tsy angamba ato amin'ity trano ity izy ireo ary maro aminareo eto no nanolo tena niandry any mamy nandritra ny alina sy ny sisa toy zany tena mahafatrapo tokoa ianareo ary akasitrahako avokoa zay nataonareo rehetra raha ny marina tena trovana ny fianakaviana ianareo tsara nijanona teo za isaky ny alina ary zara eny miasa ny akamaron'izy ireo ka za sy medano eo na Dolores nefa mananjanaka makany an-tsekoly izy ka lasa somary manahirana tsotra zao ny mifandimby araka zany nefa vitsy zahay ka trovana tsotra zao ny tena mafy any tena na dia ny amindra azy ary tsy hainy tena avana amin'ny andro ny alina tena mafy indrindra fa rehefa tonga eo amin'ny taonako na ny taonany meday ianareo tsara tsy mila alina firy loatra dia fa mahatrovana ny tena rehefa ka mahazotaona kely ianareo fa zatra n'ilay fiheverako fahiny hoe vitako fotsiny tsy atory andro amanalina tonga avy tany California tamin'ilay Fordako efa tota modèle T ary somary azotory teny an-dalana fa efatra na 5 andro teo nanaovako an'io fitoandro angamba navitako an'io fa nandeha fiara andro amanalina ary somary eraka kely dia nasiko lafika teo ambanin'ilay fiara nandeha teny amin'ny Aimaintso natory ora vitsy vao nandeha efa niova be tamin'izany toe batako Ralandeville tonga saina fotsiny fa efa noarako ny 5 taona hitanareo ka dia tombontso manokana ny mahita tranon'ny tompo any mariva fa tamin'ny maraina dia nanana naoty vitsy teto zay tiako raisina ka nomeny tompo ary noheveriko fa mety tamin'ny maraina raha nanana anjara dia ho nitorony amin'io talohan'ny nivavahako ho an'ny marary saingy nosika tara teo amin'ireo fantanina tamin'ny maraina ka noheveriko fa raha tsaratsara kokoa mamy dia zay no mety ho famantarana fa anketondray anio ariva zay angamba ka hitory fotoana foy anio ariva raha tahiny ka tsy manapaka ny programme ny Ralandeville na amin'ny inona na inona zany ary tao amin'ny bro dia nandre fijoroana vavolombelona mahafinaritra ny amin'ity ranabavy kristianina zay miaraka amintsika anio ariva teo amin'ny laram-bavaka izy tamin'ny maraina ary nivavaka izy fa olo-kafa no antony nakanisany teo fa tao amin'ny efitrano zay efitrano mazimazy dia nisy an'ilay fanasany tompo farany ary tsy nisy fomba mihitsy nahafahany masoandro niditra tao fara mbola tamin'ny 3 ora tolakandro io azavana faribolan'io zay efa hitantsika teto raha teo ampitorianany amin'ny taom-piangonana 7 saingy somary niloko kokoa toy ny havana no tonga teo ambony lohan'ny tompo Jesosy eny mijeran'io fotoana fo izy dia lasa izy niteny tamin'ny rahavaviny raha ny fahazokony tantara dia tonga teo izy ireo sady gaga teo amin'io elabe adiny ray nanotoy zany avy eo izy ireo dia niantso alay mpitory teny nipetraka teo akaikiny dia raha lasotrika retsy zany mba hahita ilay tranga-javatra mikasika an'io dia nipetraka izy ireo ary nijeran'io hatramin'ny 5 nanotoy zany ary nangatahany ilay mpitory teny mba hivavaka nefa tsapany fa tsy vitantsotso zao nivavaka nantoy zany taoriana kely nisy olona nanome afatra fa nanome ny fandikanany amin'izay mety ho dikan'io izy ireo nefa nisy afatra tonga namaly an'izany tamin'ny teny tsy fantatra ka nilaza fa diso ny fandikana nomeny izy ireo tsy araka ny tena izy lay nomeny izy ireo ataoko fa zay no izy sady zany ranabavy Bruce tsy marina lay nomeny izy ireo voalaza ary fa famantaran'io mba anehoana amin'izy ireo ho tony ny fankasitrahana azy ny amin'ny nony ny afatra zay mivoaka avy eto amin'ny tabernakla nantoy zany ary voalaza fa ahita zavatra lehibe kokoa noho zany hitranga izy ireo ka ahitan'ireo anjely midina mihitsy aza na miaka midina ka dia mivelona amin'ny andro farany sika sady manakaiky ny fotoana farany
fa za ny mandrean'izany angamba mahafan'olona sasany mandrean'izany fa tsy ho an'ny kristianina faly a fa eo ny misy atsika fa faly a fa eo amin'ny faransika nolazaiko ndray mandeha teo amin'ny février zany de nisy nyresaka tamiko hoe inona ny tianao ambara ny tianao ambara ve hoe faly ianao no mahita ny fahataperan'izao tontolo zao oya oe tompoko oya zany mihitsy hoy izy to fahadalàna ny fandrenesana an'izany hoe misy olona tia hita ny fahataperan'izao tontolo zao ho tonga oya fa fahataperan'izao tontolo zao na ny fotoana no avy jesosy ary izy ny tiako hita de oya ny baiboly efa nilaza fa zay rehetra tia ny fisehony hitanao ary mahafaly ny fahalalana an'izany hoe ifarany reto zava-dratsy misy eto amin'ny fiainany reto ndray androany ary isika de ahita azy fa fotoana vitsilasa zay voalaza tao amin'ny efa taona maro tany aloha fony nisy ny fanadevozana ary teo nisy lahianitra mainty oditra zay anazatra azy ny nanao an'ireny ira-pivavahana fahiny reny ira hainy be sy ny maro miango reo izy reo ary nanao fivorina teo am'ireo andevo de toroteny ainareo tsara nanao fivorim-bavaka izy reo fa ndray ariva nisy zalazokiolona vovonjy teo ary efa vovonjy izy de fantany fa olona afaka izy nanomboka teo ka de nanomboka tantaran'io teo am'ireo andefo sasany izy ny ampitson'iny teo am'ilay toerana fambolena hoy izy afaka ka de tonga ny lehibe any ary nampiatso azy hoy izy koa ahoana hoe ry samma hoy izy ino ny zato reko ambaranao am'ireo andefo zato olona afaka hoe anao hoy izy eny ry lehibe hoy izy mariny zany hoy izy tam'ilay fivorina omaly ariva afaka tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana zay le izy ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana afaka tam'izany teo am'izay na voafaritra anareo fahiny hitanareo saingy afaka am'izany anareo ankehitriny hitanareo toy ny voalazako tamin'ny maraina hoe ao amin'ny ota ihany no itoerany fahafatesana ny ota sy ny fahafatesana de raha ihany hitanareo fa rehefa lavitry ny ota ianareo de lavitry ny fahafatesana saingy raha ao amin'ny ota ianareo de ao amin'ny fahafatesana hitanareo ka noho zany rehefa afaka amin'ny lalàna sy ny fahafatesana ianareo de olom-baovao ao amin'ny kristy jesosy ka de afaka ianareo de olona lehibe any taminy hoy izy ry sam zany mihitsy ve hoy ianao hoy izy eny tompoka hoy izy miantso any tompo omaly ariva mba hiresaka amin'ny vahoakako ka hiteny amin'izy ireo hoe mety ho afaka amin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana izy na de andevo azy mety ho afaka amin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana hoy izy ry sam zany mihitsy ve hoe ianao hoy izy ry lehibe tsy haiko zay ataonao amika aoriny ilazako an'izao nefa ambarako anao zany fa olona afaka hoy izy afaka amin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana ary hoy izy ry sam za ihany koa kristianina hainao tsara ary satria anao efa andriamanitra efa nanao anao afaka tamin'ny ota sy ny fahafatesana ary kristianina ianao ka tsapanao fa totianao ny teny amin'ny ralanao ny amin'io de akeny aho am'ty marainty ary anafaka anao sininy farafahananao ary afaka olona afaka ianao tsy voafaritra na amin'izy na izy mba hitoro ny filazantsara am'ireo rahalahinao voalaza fa nitory amataonany maro tokoa io lahianitra io fa nisy fotoana aveo tatio arina ataka atsika rehetra ihany tonga eo amin'ny fiafarany dia sika ary sika rehefa tonga eo amin'ny fiafarany antsika tamin'ny diany rehefa teo izy de ny tsy lany ary tsy natsiaro tena o reo hoe mety ora maro mihitsy ary maro tamin'ireo rahalahiny fotsioditra ny tonga namangy azy ary indro fa nisy andiany tamin'izy ireo nanatrika atao amin'ny efitrano raha ny fo izy natsiaro tena nijery nanodidina izy de nanao hoe mbola tsy any akoatra ve azany hoy ianareo de o reo ry sam azo torimaso ianao hoy izy tsy hoy izy tsy natory tonga tany akoatra o reo raha lapitoroteny ry sam matantara ho anay nitanao tany akoatra hoy izy hoy izy niditra teo amin'ny vavahady lehibe fotsy perla ary hoy izy rehefa niditra hoy izy hitako ny seza fiandrianana ary nahita azy ary hoy izy indro nisy anjely tonga teo nanao hoe ianao ve ny sam hoy izy zany hoy izy ry sam hoy izy indro ny akanjo lava sy ny satroboninahitra hoy izy azonao zany ry sam no reo asa lehibe vitanao teny ambony tany hoy izy aza miresaka amiko ny amin'ny akanjo lava sy ny satroboninahitra valipiti hoy izy fa inona ry valipiti ho tianao hoy izy avy anao fotsiny hibanjy lazy ary fotoana ataoko fa toy zany koa ny tsapantsika rehetra sa tsy zany tsy ny akanjo lava na satroboninahitra na lapa no tadiaviko ny ibanjina azy fotsiny de ho tiako ny ibanjina azy fotsiny de ho tiako ary zay ihany anareo tsara tsy ho tianareo fotsiny ve ny ho tiako fotsiny hiazona tananao raha eo mpanaovana an'izany ary lany vilona afaka hiaraka anao an'izany sika anao hoe eritreretony amin'io raha lany vilona toy inona ny toerantsika atao amin'ny tabernakla na mafana na mangatsika sy ny sisa nefa jereo ny zavatra banjitsika eto ilay zanak'andriamanitra velona tsy afinaritra ve zany nijery sy ahita fotsiny ny endriky ny tavany
za efa indro teo amin'ny fiainako eny intelo a no nahita azy tao amin'ny fahitana nitovy foana ny endriny tam'ireo kanefa tsy misy mpanao sary hosodoko mihitsy eto tany ka mahay manao sary hosodoko ny endriny mety anao sary hosodoko mitovitovy endrika aminy izy ireo kanefa raha ny endriny amiko dia toy ny lehilahy ray zay hoe raha iteny de ifarana hatreo zao tontolo zao nefa de malemy fanahy sy feno fitiavana na de zany azy ka tsy misy tsotro zao zay misy toetra maro tokoa noho zay mety ho takatry ny penina fampiasan'ny mpadoko ary tena tiako nahita azy ray androany izy tenany ary matetika no nieritreritra hoe fony hoe ho tiako ny nandre azy fony izy nalangana an'ireo tanany sarobitika nanao hoe makanesa ty amiko ahitany endriny reraka sy torovana io fony izy reraka sy torovana tamin'ny dina taony ka nanao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavezitreta fa zany ho anomenareo fitsarana entiny zikako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina koa ho tiako ny nandre azy ny lazo zany tsy teo aho tamin'ny andrio tsy niaraka tamin'ny petera sy jakoba ary jaona nefa tenaiko fa hiaraka amin'izy ireo aho amin'ilay andro ahafahako andre azy ianao hoe tsara ny nataonao ry mpanompoko tsara sy mahatoky ankehitriny midira ny fifaliany tomponao ary feritreretana fa ireo zay nanoratra an'ity baiboly ty mihitsy paoly isaia sy jeremia ary reo apôstôly rehetra sy reo rahalahy malala na aiza misy azy ireo ankehitriny na aiza misy azy ireo ankehitriny lay andriamanitra ny fampirarata amin'izy ireo mihitsy mba hitany mialoha an'ireo zavatra ireo ka nanoratany an'izany sy ny sisy sy nanome azy an'ireo fanomezam-pahasoavana any amin'ny baiboly de ny faminaniana sy ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra reo famantarana sy reo fagagana sy ny sisy reo lehilahy reo mihitsy naiza naiza misy azy ireo ankehitriny miaraka amin'izy ireo sika lay andriamanitra iray ihany miaraka amin'ny zavatra iray ihany tsy vinavina intsony zany eo fatatsika zany ankehitriny hitanareo satria tena manatrika eto izy ary fatatsika fa zany misy ka tsy sika ary veno tokony ho vahoaka fahandrindry eto tany inona ny mety iritsika akoatra zany nresaka tamin'ilay anitra iray aho anitolakandro ataoko fanolazainy fa 8 taona izy na 7 fa voatselany na kristiana azy nanao batisage tamin'ny anaran'i jesosy kristy ah nefa tsy nanana izy afa-tsy zay nafahany afa-tsy lay complet fanao ny alady netiko tao anaty rano izy ataoko faralaody no nanao zay nanana ny pataloha roa nantozo zany de nataonay batisa tao anaty rano izy ary nambarany hafa fony izy zazalahy efa lehilahy manan-karena ihany izy ankehitriny ary za izy fony izy zazalahy nolazainy ny fomba niasany $30 isam-bolana tsy nanambady mihitsy izy nantozo zany raha tsy efa nazy taona ary nolazainy fa niriny fatratra ny hoe amin'ny fotoana mahanitra azy dia tsy ilainy ny angataka sy atory eny amin'ny arabe toy inona nanavahany hatramin'ny faratsakely sy ny sisa ary nampiasainy zany ka tena niasa tsara zany ka nazao ny tombony sy fananana ary ankehitriny indro izy zao fa 20 taona mahery 20 na 7 ataoko fanolazainy fa nanakaiky ny 10 izy nefa mbola mandehandeha eny sady nipetraka atao am-piangonana mihitsy anio marainy ka de nataony zay nazahoany ampy mba tsy hananany aya raha mbola ivelona 100 taona ho fanampiny izy de tsy ilainy ny anana aya raha ny amin'ny resabola sy ny sisa toy zany rahalahy tsara fo sady olomasina izy manao an'io rehetra io ho an'ny kristiana sy ny sisa araka izay fatany atao ka de hoia fa amboniny zany rehetra zany ny rahalahy malalako tamin'ny ianao valopolo na 7 taona andriamanitra tamin'ny famindram-pony nanintsy tanana sy nanome anao fiainana marak'izay ho amin'ilay fonenana ny an-danitra inona ny irinao akoatra zany mba hamaranana ny fiainany olona iray tompoko fa zay rehetra rena mety ho azonareo reo zavatra rehetra mety ho vitatsika eto an-tany na inona zany na inona taon'ny olona de ilainareo no faty ary andao an'io rehetra io aza mitsiritra ny arena zava-poana amin'ity tontolo ity izay miasimba faingana aoreno amin'ireo zavatra marak'izay ny fanantenanareo fa tsy ho foana mihitsy zany mariny zany azony lay tanan'andriamanitra tsy miova tiako zany iry zany fanaontsika loatra ny miran'izany teto amin'ny tabernakle feno fiovana faingana ny fotoana tsy misy zavatra eto tany ka tsy miova aoreno amin'ireo zavatra mandrak'izay ny fanantenanareo azony lay tanan'andriamanitra tsy miova indro lay reniko efa alitra fa mitsilany any zao arivo zao raha nanana $100 de onomeko hatramy kely indrindra mba hafahako iresaka amin'ny adiny ray ataoko zany mihitsy ary ahoana raha nanana $100 izy asoa azy amin'inony zany amin'izao fotoana zao tsy misy mihitsy hitanareo raha ny am'ireo zavatra nanany tsy misy arena janony eto tany fa izao kosa no avelany mahalala ny tompo jesosy ho mpamonjy azy izy zay ny tena zava-dehibe eo anatrian'izany za andesika rehetra na diadiny amin'ny tenatsika zao arivo zao andesika etreritra an'izao fotsiny alohan'ny ivavahana aiza ny toerana misy azy ao arivo zao manoloana n'andriamanitra andesika matatra ny fotsika ka izany amin'izany tompo raha nisy fanoratraiko an'io raha nisy nisitaka tamin'ny lalana noho ny nataoko na inona nataoko na nolazaiko ka tsy mety andriamanitra ô mamelahany amin'izany hitanareo aoka
ny finoko mijery anao ry zanak'ondry tao Kalvary mpamonjy soa eny eno iaho raha mivavaka esory ala ny eloko rehetra ary avelao aho manomboka anio ho anao manontolo raha eo amin'ny lalana mazy raha amity fiainan'ity ah ka mihamaro ireo fahoriana manodidina aoka ianao mpitaridalana tereo ivadika ho andro ny aiziny fa fao re ranomasoko esory ala ny tahotra aza vela ho very lalana mihitsy aho ka nalavitra anao azony tsy alalanana tompo azony hoe ho anivo ny sitraponao aho ry tanora sy anitra tsy malala sika zay mety ho taonanareo ary mety ho 20 taona ianareo nefa raha velona hatramin'ny rapitsy ianareo dia velona maritra kokoa no ireo zazalahy na zazavavy 20 taona maro fa isy zazalahy sy zazavavy 20 taona maro iaona amin'Andriamanitra alohan'ny mpisahan'ny rapitsy marina zany ka dia tsy misy ifandraisany taona amin'io zao ny mahakasika an'io vonona ve nareo ny aona aminy zay ny zava-dehibe andesika etreritra ny amin'ireo zavatra eo raha hivavaka ka hanondrika alohantsika ry rainy fiainana be fahasoavana sy masina ary mendrikajy tonga eto amin'ny fanatrianao zay lay Andriamanitra tsy to mba hanolotra fisaorana avy amin'ny alalina ny fonay ny amin'ny fanananay tombontsoa ny hipetraka eto zao arivo zao fa nandeha tao amin'ny hôpitaly io aho vo teo ka nijery nisy tao nisan'ireo olona tsy natsiaro tena ny sasany tamin'izy ireo feno rà sady ny tarainy ary ny sasany efa verisaina ka nifatorana teo am-pandrina Andriamanitro mangataka aho mba ho vonina ny tsiraray amin'izy ireo raha eo mba ho vonina ny aona aminao izy ireo raha tahiny ka hiala amin'izao fiainana zao ary azonay an-tsaina tompo fa mety ho zahay zany ny tsiraray aminay eto raha tsy noho ny fahasoavanao kanefa namelanay ho velonay ianao mba hiaraka eto indray anio arivo anao ny fanomanana mandalo atao-ponay sy atao tsainay ireo zavatra ireo tompo ary raha mbola eo am-pandiniana ny voan'ny fonay ianao raha misy zavatra tsy madio mahakasika anay tompo esory aly zany raha eo Andriamanitro atokano anao ny fanahinay misaotra anao zay ny amin'izay rehetra nataonao sy ny amin'izay inonay fa ataonao ary ny amin'io azavana ny seho androany tany an-tranony ranabavy Brusy io misaotra anao aho ny amin'izany tompo anyme azy ireo hery zany ary ankehitriny tompo mangataka aho ny anekenao zao arivo zao ny anavoazana trano ny fanahinay eto amin'ny fanatrianao amin'ity tabernakle ity misaotra anao raha eo ny amin'ity tabernakle ity misaotra anao zay ny amin'ny pastorana eto ny rahalanay Neville lehilahy feno fanetreteny lehilahy mahitsy fo lehilahy feno fitiavan'Andriamanitra ho an'i Kristy sy ny fiangonany mangataka aho ny tahina ho azy sy ny vato tena malalany ary ny zanany ary tompo hitoetra maharitry eo aminay eto an-tany any izy ireo ekeo zany teriso tsy akeo ambaravarany ny aretiny ary teriso ho salama izy ireo teriso tsy akeo ambaravaranay rehetra ny aretina tompo teriso ho salama zahay mba hahafanay nompo anao ary eny apetraka eo amin'ny alitarany fanahinay mba hodinianao ankehitriny raha indry fa hanokatra ny masoko aho afaka fotoana fohy mba hamaky ny teninao raha zay ny sitrakao fa nilatsaka ao anjarako anio arivo ny hamaky ny mofonay na ho an'ny vahoaka eny tompo ampio aho mba hilasa zavatra zay anampy an'izay mety ho fanahy reraka sy mampalahelo eto anio arivo ampio zany mba hahafahany ho tena fanitsiana ihany koa mba hahafahanay mahalala ny fomba hitondranay tena ny amin'izay tokony ataonay ary ny amin'izay tokony hivelomanay amin'izao tontolo ankehitriny zao raha manantena ihany zay ny anao ny lanitra ho fonenanay ekeo zany tompo ary sitrano marary raha misy olona eto anivonay tompo ka marary mivavaka zahay ny anasitrananao an'izany ampaherezo zay reraka mivavaka ho azy ireo zahay tsy mivavaka ho an'ity fiangonana ity ihany zahay fa ho an'ireo fiangonana hafa maneran-tany koa zay anaovana vavaka sy fitarainana eo anatrehan'Andriamanitra ary ho an'ireo fony olona masina manalo ny taraina hoe avy Jesosy tompo avy azo antoka fa horenao ny fitarananay tompo ndray androany ka ho avy ianao raha natao anjaranay ny odimandry alohan'ny aviany zany dia ny fiaviany dia fantatray fa aneny tropetra ary hitsangana aloha zay maty ao amin'i Kristy hitsangana zay ary hijoro eo amin'ny fanatriany ndray androany misaotra anao zay ny amin'io ary miandra an'io fotoana io zahay ka homany ny fonay ankehitriny satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany amen ankehitriny tsy mieritreritra ny resaka ela loatra azo ao arivo zao eo amin'ny 30 minitra eo angamba na 70 ny amloha efitra kely etono fa tiako aloha ny amaky soratra masina hita ao amin'ny bokin'ny salamo ny salamo 5:7 ary
vakina hatramin'ny 15 ihany koa raha vakiko salamy io tiako anareo raha iainy tsara ny famakina ny teny satria tsy ho diso mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Midera ny tompo, miantsony anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Eny eritrereto fotsiny zany. Midera ny tompo, miantsony anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Mira ho azy, mira salamo ho azy, resao ny fahagagana rehetra ataony, ataovy ho reharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny foniny zay mitady ny tompo, mitadiava ny tompo sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa magaga nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Ry taranak'i Abrahama mpanompony eo, dia ianareo taranak'i Jakoba olombofidiny. Izy ny tompo Andriamantsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Matsiaro ny fanekeny mandrakizay izy, dia ilay teny izay voadidiny ho an'ny taranak'arivo mandimby. Eny ilay fanekena nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianana tamin'ny Isaka, izay naoriny ho lalàna ho an'i Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'ny Israely. Ka nataony hoe, omeka anao ny tany Kanana, olovanareo voazara amin'ny famolaina. Fony mbola olombitsy izy, eny vitsy sady vahiny tao, ary ny findrafindra tany amin'ny firenena sy ny findrafindra fanjakana ho amin'ny firenen-kafa, tsy nisy navelany ampahory azy, ary nananatra mpanjaka izy noho ny amreo hoe aza manendry reo voaositra, ary aza manisy ratsy reo mpaminaniko. Tiako ny akaloha hevitra avy amin'izany hoe fanajana. Vakineto fa Davida no nitarana tamin'ny tompo. Fanajana dia zavatra tokony omentsika an'Andriamanitra, ary io no anisan'ny zavatra tiako atsofoka ao amponin'ny olona tsirairay eto anio hariva, hoe eo amin'ny zavatra rehetra hitatsika mitranga dia tsy maintsy ajaitsika zany. Hitanareo, tsy maintsy ajaitsika zany. Ary lazy Davida fa fony mbola olombitsy ny Israely, mety Abrahama, Isaka ary Jakoba no resahany eto. Lehilahy tena vitsy dia nananara ny firenena sy mpanjaka maro noho ny amreo. Nananatra firenena sy mpanjaka maro Andriamanitra hoe aza manendry reo voaositra ary aza manisy ratsy reo mpaminaniko. Ao amin'ny mpitoro teny 12 ary ny 17 toy zany ny voasoratra ao. Hitanareo, ary rehefa re zany rehetra zany dia zao ny farany teny, Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Ny farany teny eo amin'izany rehetra zany dia ny fatahorana n'Andriamanitra, ary eo amin'izany tsy afaka nana fanajana ianareo raha tsy efa eo ny fatahorana. Tsy maintsy eo aminareo ny fatahorana n'Andriamanitra. Nilaza ihany koa Solomona ao amin'ny ohabolany fa ny fatahorana n'Andriamanitra no fiandoham-pahendrena. Ny fatahorana n'Andriamanitra no fiandoham-pahendrena. Eny tsy midika akory zany hoe atahoranareo izy, fa midika io hoe omenareo azy ny fanajana sy ny fiankofana. Ary rehefa manaja an'Andriamanitra ianareo dia matahotra an'Andriamanitra. Matahotra ianareo fa andao manao zavatra tsy mahafaly azy na fomba ahoana na ahoana. Matahotra ianareo fa andao manao zavatra diso, tsy ho tianareo ny matahotra ny reniko aho, matahotra ny vadiko aho, matahotra ny fiangonako aho, matahotra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra fa andao aho mety anisy vato matavitony eo amin'ny lalan'izy ireo. Matahotra ny olona, matahotra ny olona eto an-tanàna fa andao misy zavatra diso ataoko zay ahatonga azy ireo eritreritra fa tsy kristianina. Hitanareo, ianareo tsy maintsy alohan'ny afanareo anana fanajana dia tsy maintsy eo aminareo ny tahotra, ary mitaky an'izany Andriamanitra. Mitaky fanajana izy, zany Andriamanitra mitaky an'io izy, ary ny tahotra no miteraka an'io, ary fantatsika fa ny tahotra no miteraka an'io. Eny resy ohatra ny lehilahy iray mpamboly izy na mety mpiasa amin'ny fivarotana iray fa tsy misy olona mirarany aminy,
nefa velahoany izy azo asa ao amin'ny polisy ka keny amin'ny arabe ary amin'ny mahapolisy azy miaraka amin'ny grady sy ny fanaminy eny mety nisy olona tsy te resaka taminy akory ny omalina io arabainy ianao ry John manahoana ianao hitanareo nahoana misy zany vokatry ilay karazana fango vita natao ohatrana fanajana ateraka zany angamba voafidy ho be ny tanàna izy na mety winona moa ny filoha Kennedy ny eo ariva raha tsy filoha Kennedy izy ahoana raha io lehilahy raha io ihany izy nefa de mpiasa ao amin'ny orinasa Colgate ary mikarama $1,000 isan-kerinandro hitanareo aketo amin'ity tanàna ity izy nefa tsisy olona irarany aminy afa-tsy izay miara-miasa aminy saingy noho izy filohan'ny Etazonia de mendrika fanajana izy hitanareo ary zany koa satria Andriamanitra de Andriamanitra de mendrika fanajana izy marina zany ary izy tsy maintsy manaja azy sika ary manana fatahorana azy ka zay no miteraka fanajana Andriamanitra de nitaky an'izany ho an'ny tenany sy ho an'ny mpanompony rehetra mitaky fanajana ho an'ireo mpanompony Andriamanitra izy ny mpanompony ahoana na lalantsika fa mpanompony izy ireo noho ny fanamarinany an'ireo mpanompony ireo amin'ny alalan'ny teniny raisin'ireo mpanompony ireo ka ataony mpanompon'Andriamanitra de profony fa mpanompony izy ireo amin'ny fanatanterahany teniny amin'ny alalan'ireo mpanompony reo koa raha manaja ny mpanompony io ianareo de manaja an'Andriamanitra koa raha manaja anareo ary anareo manaja ary mifanaja sika de eo sika no manaja an'Andriamanitra tsy Jesosy va no nilaza hoe na inona nataonareo tamin'ireny madinika indrindra zay ahy ireny de nataonareo tamiko ary tsaratsara ho anareo raha natonana vato lehibe fikisoam-bary nivozonareo ka tsipy ao anaty ranomasina lalina toy izay mahatafitohina ny ray amin'izy ireny satria lazaiko aminareo fa mahita ny tavany ireo anjeliny de mahita mandrakariva ny tavany raiko zay any an-danitra eny fatatsika fa izy ireo de fa isika mahazanak'Andriamanitra hoe ampan'Andriamanitra sika ary mitaky an'io fanajana io Andriamanitra avy eo de asehon'Andriamanitra hoe iza no zanany hitanareo asehony amin'ny alalan'ny fahagagana sy famantarana zany ary amin'ireo zavatra tanteraka eny anomboka sika eto ka amoaka ny makasika ny sasany amin'ireo olo reo eny raha ilaza anankiray aho mba hanomboana amin'izany de ataoko fa andesika aka no avy taona foy eny nanana fanambarana fitamin'Andriamanitra no nefa de nifanohitra tamin'izay rehetra mety ho voaporofony sy asa ho mariny zany kanefa niresaka tamin'Andriamanitra izy na izany na tsy zany ary Andriamanitra niresaka taminy de lasa izy nanamboatra samy fiara teo amin'izay nisy mpaniratsira sy mpanibaziba arak'izay voalazan'ny baiboly fa isy amin'ny andro farany toy izay na izy azy ireo tamin'izany andro zany ka reo mpaniratsiry reo no naniratsira ny Noa eny no everin'izy ireo ho lasa adala izy no nanamboarany samy fiara nefa de nitondra fitsarana teo amin'ireo mpaniratsiry reo Andriamanitra satria tsy nety niaino an'ilay irak'Andriamanitra izy ireo ka niditra tao amin'io samy fiara io noho ny toroteniny ka de nandefa ny fitsarany teto tany Andriamanitra nanao fanomanana izy aloha ho an'izay rehetra tianaiky an'io mba hanisirany an'izany ka raha tsy nandositra an'io izy ireo de zavatra tokona ihany no netinisy raha tsy nanaiky an'ilay fanisirana no manin'Andriamanitra izy ireo de zavatra tokona ihany no netinisy de ny fitsaran'Andriamanitra zavatra roa ihany no azonareo atao de na zany famindrapo na zany fitsarana ilainareo ny anaiky ny ray am'ireo eo no misy atsika ny arivo na iketsika ny famindrapon'Andriamanitra na isika hoe amin'ny fitsarana tsy misy fomba tsotro zao iodinana amin'izany manao fomba tsirana foana ho an'ireo zay maniry ny andositra Andriamanitra avy eo izy de tsy maintsy zay sisy eo de tsy maintsy atrika fitsarana tsy hoe satria tian'Andriamanitra ho toy zany izy ireo fa noho ny tenany ihany zay nifidy an'io lalan'io hitanareo manao ny safidiny izy ireo eo no misy atsika nio ariva ary sakaiza zavatra mitovy ihany afaka naiky sika ny lalana fanosirana nataon'Andriamanitra na afaka hoe amin'ny fitsarana sika ka zay tiatsika atao amin'izany tsy faly venareo zao arivo zao fa nanaiky an'ilay lalana fanosirana satria zay rehetra nanda an'ilay lalana fanosirana de hoe eo ambanin'ny fitsarana misy lehilahy hafa ihany koa zay tiako resahina zany de ilay mpaminany lehibe sy mahery natsona hoe Mosesy ny vahoaka an'Israely de tokony ho nahalala raha araka ny soratra masina hoe efa nafaka azy ireo Andriamanitra ka amoaka azy ireo tao Egipta saingy raha vaovonona lay lehilan'Andriamanitra ka nalefa ny nakany Egipta de tsy nanaja azy izy ireo no roahany izy ary nataony hoe amono anay koa va elahy tahaka ny nataonao tamin'ilay Egyptianina ka zay ny natonga azy ireo ho nijanona nandevoziny 40 taona amboniny nijanona tao amin'ny fanandevozana izy ireo satria nandany anaja an'ilay mpanafaka zay tonga mba hanafaka azy ireo
zany namerina azy ireo tao amin'ny fanadevozany indray zay tsy hoe satria tian'Andriamanitra nijanonany tao efa tena fotoana ho an'izany teo sanginjana 7 taona amboniny izy ireo noho ny fandavana ny anaiky ny lalana fanosiana nomen'Andriamanitra toy inona no inoko fa izay ihany ny olana amin'izao arivo zao mitovy ihany hitanareo fa nanday izy ireo an'ilay lalana ivoahana nefa efa tapa-kevitra Andriamanitra sady efa niteny tamin'ny Abrahama sy tamin'izy ireo ny fanekeny arak'ilay hira nataony Davida anio arivo nampanantena azy ireo izy fanao zavatra iray manokana ka dia hiazona ny teny fikasany Andriamanitra fa hitondra azy ireo hivoaka foana izy na ahoana na ahoana kanefa saika efa maty ilay taranaka teo ilay taranaka ny ome any Mosesy sy ny sisa ka tsy nentina anaiky ny afatra io taranaka io 7 taona no maty ary teo amin'ny taranaka hafa ny aviny Mosesy hitanareo ve ny tiako ambara raha tsy manaky anio izy ireo dia amena ny taranaka io faty Andriamanitra ary anangana taranaka hafa izy mba hanao anio ka dia nanday izy ireo avy eo dia hitantsika fa io taranaka manaraka nipoitra teo io rehefa nidina teo Mosesy ka nanamarina ny tenany hainareo tsara fa tsy lasany verina teo indray Mosesy efa 20 taona Mosesy eto ary efa 7 taona ny tsy nateo azy ary efa resaka tamin'Andriamanitra teo amin'ny Rome miafo izy dia nana hoe iza no ambarako azy ireo fananiraka tsy nanana anaran'Andriamanitra hoy izy iza no ambarako azy ireo fananiraka hoy izy raha anao aho hoe ilay Andriamanitra ny razanareo no niseo tamiko dia maly izy ireo hoe iza no Andriamanitra ny razanay ka inona no ambarako azy ireo hoy izy ambarao azy ireo fa zaho zay izy ambarao azy ireo fa zaho zay izy dia hoy izy inona no eny tananao ry Mosesy hoy izy teny dia natsipiny zany ary nivantika ao amena rano dia nataony tao atratra ny tanany ary lasa boky zany dia naveriny tao ka sitrana hoy izy midina any ary raisy ireo famantaran'ireo ka ataovy eo anatrihan'ny olona ka ho fanamarinany zany reo famantaran'ireo no alalan'izy ireo fa izany naniraka anao amin'ny fanafahana ry lalahy zay foana no ataon'Andriamanitra manome famantarana mahagaga-trany Andriamanitra hitanareo ary teo rehefa nidina tany izy ka niantso ny vahoaka sy nanao an'ireo famantarana nananany teo anatrihan'izy ireo dia nino anino ny Israely rehetra ny tsirairay taminy dia nandeha avy an-trano teo amin'ny lapy izy ireo mba ho amin'ny fanafahana avy eo nanapa-kevitra Farao fa tsy hanome fanafahana ho azy ireo tena venan'Andriamanitra ny fitsarana azo an'ny Farao ary fantatsika ny zavanitranga tao Egipta mahagaga fa taorinina ahitan'izy ireo an'ireo famantarana rehetra ireo nitranga dia tonga teo amin'ny ranomasina mena izy ireo taorinina ahitany fa Andriamanitra mihitsy no nanatateraka an'ireo famantarana rehetra ireo indro teo amin'ny ranomasina mena fa nisalasalany Andriamanitra vao nisy io zavatra voalohany io hoe vitany ny anao lalana fandosirana ho azy ireo eny eo no anaovantsika ny fahatsotsika raha vao misy aretina kely mamely atsika raha vao misy fampitiana kely na misy olana kely mamely any amin'ny diatsika dia indro sika fa mivaralina ho an'izay vao nivafo raha misy olona nibaziba azy hoe tsy afakory anareo fa olirolera anako ny antsona olirolera hitanareo ve hitanareo zay ary le izy io fisalasalana io no azonareo eo ny fotoana hijoroana eo ny fotoana najana ny iraka eo ny fotoana anomezana voninahitra an'Andriamanitra ary Mosesy efa nitanterako avokoa reo fagagana folo ny teo anatrianareo fa fagagana folo no men'Andriamanitra nefa avy eo atahoranareo ny ranomasina zany mihitsy ino indray ny mbola ilainareo vao ino niala teo izy dia nalainy ny teny ary nahinjiny teo amin'ny ranomasina zany dia nisy tafidrifotra nidina ka nitsokan'izany teny amin'ny lafiny roa ary niampita teo izy ireo ary vao tonga teny ampita izy ireo dia nanomboka ny taraina avy hatrany fa tsy nanana mofo hitanareo toy zany ihany dia nandatsaka mofo avy tany an-danitra ho azy ireo toy ny ranonoran'Andriamanitra dia nitarana izy ireo fa tsy nanana rano fitaranana ny ampy fitaranana no nataony ary tsikatro fa hoy ianareo mety karazan'olona tsy niova fo izy ireo mety zany angamba izy ireo fa nisy andian'olona isan-karazany niaraka tamin'izy ireo zany mihitsy nefa misy zavatra hafa tiako ho tsarovanareo raha nandefa iraka Andriamanitra ka nanamarina tamin'ireo famantarana fa izy no iraka ny rahan'Andriamanitra dia adidiny izy ireo ny akatohany io iraka io zany mihitsy tsy maintsy makatohan'ilay iraka izy ireo ary manana fanajana an'io iraka io jereo ane Jesosy Kaleba mijanona nanoana azy izy ireo eny tompoko na tafiditra tao amin'iny Mosesy dia tafiditra tao koa izy ireo na marina ny a Mosesy na tsy dia nijanona teo amin'ny foana izy ireo hitanareo satria nalala izy ireo fa io no irak'Andriamanitra ary teo ndray andro dia hitantsika amin'izany fa na dia Miriama azy lay mpaminany vavy sy Arona lay mpisorona be dia nanimbaziba ny vadin'ny Mosesy
noho izy etiopiana ka nanao anakapo hoe tsy ampy ve ny vehivavy azo alaina vady eto anivontsika fa tsy voakeny ka ivady amin'ny vehivavy io tsy safidiny Mosesy io fa safidin'Andriamanitra ho an'ny Mosesy. Ary rehefa nanimbazimbana io izy ireo dia natesitra an'Andriamanitra loatra zany ka natonga azy namely an'ny Miriam lay mpaminany vavy ho feno ampokany dia lay anabaviny Mosesy mihitsy. Ahoana amin'izany? Izy io dia mpaminany vavy saingy inona nataony teo? Sady nanimbazimba izy no tsy nanaja lay irak'Andriamanitra dia lay iraky ny fanekeny tamin'io andro io. Tsy nanana fanajana izy io. Teo ihany koa i Arona lay mpisorona be lay natao hosolo vavan'ny Mosesy mihitsy. Marina zany niaraka taminy izy. Ary Arona teo rehefa nahita ny anabaviny voany abokany izy dia nakeo ary niteny tamin'ny Mosesy hoe amela ny anabavinao faty ve anao. Dia niditra tao amin'ny tabernakely Mosesy ary niankohaka teo anatrehan'ny tompo dia nanomboka nitomany ary niantso an'Andriamanitra mba hamindra fo amin'ny anabaviny. Dia nidina ny fanahin'ny tompo ka nanao hoe antsoa i Arona sy Miriam mba hijoro eto anatrehako. Oh la! Mitaky fanajana Andriamanitra. Mandefa ny hafa ny Andriamanitra dia aoka ianareo hiaino an'io ary anady zany. Aza raharaina raha antsony izy ireo andehana ho lirolery zany na inona mety antsony an'io. Avelao anao zay tiany atao zao tontolo zao fa ianareo manana fanajana. Ka dia teo ary Miriam hoy Andriamanitra antsoa Miriam ary antsoa Mose na antsoa eto Arona rahalahinao sy anabavinao mba ho eto anatrehako. Ary rehefa niditra teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo dia hoy Andriamanitra tsy matahotra an'Andriamanitra va ianareo. Zay ny voalaza ny tamin'ilay mpisorona be sy tamin'ny Miriam mpaminany vavy. Hoy izy raha misy olona eo anivonareo ka manana fahaiza-panana mpaminany za tompo no hampafantatra ny tenako aminy. Za no iteny aminy amin'ny fahitana ka hanambara ny tenako aminy amin'ny nofo sy ny sisa raha manana fahaiza-panahy izy na mpaminany. Nefa hoy izy ny mpanomboky Mosesy mifanatrika no itenenako aminy. Hoy izy tsy matahotra an'Andriamanitra va ianareo. Amin'ny fiteny hafa zay resanareo ny amin'ny Mosesy dia resanareo ny amiko. Raha tsy afaka naja Mosesy ianareo dia tsy manaja. Hoy izy tsy efa niporofoko teo anivonareo va fa mpanompoko izy. Nefa ianareo dia tsy manaja azy mihitsy na dia kely azy. Tokony ho lesona toy inona zany ho an'ny olona amin'izao andro zao. Tsy manaja, tsy manome lanjany. Eny hoy izy ary noho ianareo tsy nanao arak'izany zay no mahatonga anareo voany abokany. Zay no mahatonga anareo zavatra eo mahazo anareo. Hoy izy satria tokony nalala ianareo fa mpanompoka io. Fantatrareo tsara zany. Koa rehefa milaza zavatra manohitra azy ianareo dia milaza zavatra manohitra. Ka dia nivavaka Mosesy mba hiarovana ny ainy dia niaro ny ain'Andriamanitra. Tsy nivelona naharitra izy taorin'izany fa maty. Nefa nidiovina tamin'ny abokany izy ary navoaka ivelan'ny toby havitona. Hainareo tsara ho fanadiovana azy ka ho voadio sy ho afaka amin'ny abokany. Andriamanitra nanasitrana azy. Fa ny zavatra niezahany ho azon'izy ireo dia zao: tsy maintsy ajainareo ny zavatra ataoko. Ary izany navanon'Andriamanitra tamin'izany andro zany nefa tsy afaka hiova Andriamanitra. Dia tian'Andriamanitra ny hanajantsika ny zavatra ataony. Mitaky an'io izy. Hoy izy na ianareo manaja an'izany na isy zavatra hafa hitranga. Nisy lehilahy teny tamiko indray andro iny. Laza izy fa za lehilahy mantry izy io mpamafa tsena no fivelomany. Nisy atsaina mafy nakarary azy tena voamafy izy. Luteranina izy raha izay inony. Ary nisy fandraisana tao amin'izy ireo. Tena tsy vitany namindratra ao am-piangonana ka dia naka taksi izy. Nolazainy fa 25 isa nandrosa ary 25 isa niverina ny nalohany. Ilay mpifanolo bodirindrina taminy izay tena raha tsy fanahy raha nahita azy nivavaka araka nivavaka nampianaran'ny tompony maraina dia nome azy sy nanimbasimba azy. Hoy izy tamin'io mpifanolo bodirindrina io. Hoy izy tamin'io lehilahy io izy nandeha taksi taizy ianao tamin'ny maraina. Hoy izy nisy fandraisana nakany am-piangonana. Hoy izy ino zato fandraisana. Hoy izy eo ninananay ny mofo sy ny divay. Hoy izy za ihany koa ninana ny ata amin'ny maraina teo amin'ny latabatra silaka mofo maivana sy tapaka whisky. Hitanareo malala zazalahy telo andray mandeha zay nanimbaziba ny fandraisana tao am-piangonana. Fantatro izy ireo fa nakao amin'ny efitry ny hôtely izy ireo ary naka tapa-mofo feno hena sy tavangina whisky ka nanao ny fandraisana teo ony. Nanimbaziba ilay fandraisana nisy tao amin'ity fiangonana pentekôtisty iray. Tsy ampy telo volana akory taorian'izany. Izy telo dia samy ny ray tamin'ireo dia maty ary ny roa nalefa tao amin'ny trano nadala. Tsy azonareo tsy ajaina Andriamanitra. Tsy maintsy ajainareo Andriamanitra.
raha tsy nonareo io dia mangina fotsiny ihany mitoera lavitra izany na zay no ataonareo na tongava amin'ny fiankofana sy amin'ny fanajanana io aza manimbazimba ny olona tafiditra ao amin'ny fanahy aza mifosany amin'ny olona zay midera ao amin'ny fanahin'Andriamanitra avelao fotsiny izy ireo tetsy anjoron-dalana no nisy aha ny toroteny taona vitsy zay raha mbola zatovy mpitoroteny ary nisy vehivavy tonga teo katolika izy io raha zay inona nefa fantatro ny vadiny fa katolika fa izy tsy taizataiza fa vehivavy tsara bika sy tsara tare izy io tsara jerena teo amin'ny 20 taona na 20 efa fantatra izy io hatramin'ny zazavavy teto an-tanàna fa tonga izy arina keto dia nanao hoe tsy hamelany io mivavaka anana ny fivavahany William Branham ary ny ariva pitson'iny talohany natongavako teo aminy reko fa teo andalam-pahafatesana tao amin'ny hôpitaly izy nefa mbola tsy fatany famono azy zany efa teo andalam-pahafatesana tany amin'ny hôpitaly izy ary tonga teo amiko ny vadiny hoy izy fa katolika izy io ary tonga izy nanao hoe tongava fangana ary manonona vavaka ho an'ny vadiko fa nitady anao izy nandritra ny tolakandro rehetra efa mifaty koa hoy aho hoany aho dia niditra tao amin'ny fiara aho ary nandao ny fivorina dia nizotra nakany amin'ny hôpitaly ary nianika nytohatra niaona tamiko ilay mpitsapanampy ary izy efa maty izy ary izy tongava manona vavaka ho azy na dia zany azy hoy aho efa maty izy hoy izy manona vavaka na dia zany azy tsy aso azy zany na dia kely azy hoy izy koa viary jereo izy dia nakeo aho ny volony dia to sady mainty no nitaratra mena ataoko fa oberna ny fiantsonany zany vehivavy tena tsara tare nisy petina menamena vitsy teo amin'ny tavany sady boribory ny maintimainty ny masony ary vehivavy io olona mpitsapanampy ribili tamin'ny fahoriana loatra ny nafatesany ka natonga azy unika sady niatso ny anarana mafy arak'izay azo natao ary izy lazao izy mba hamela ka zay ny natonga an'ireo petina menamena teo amin'ny tava noho ny botsiny sy ireo vonga masony be tafavoaka ka tsy afaka nidy mazava ho azy hainareo tsara ny zavatra mitranga rehefa maty ny olona ny asa mafy ny voany sy ny tsinainy ary teo izy sady feno entina nivoaka tamin'ny tenany ka maty tamin'ny fahoriana tokoa satria tsy hoe satria tsy nanaja izy fa noho ny tsy fanajany ny filazantsara zay nitoriko sady Andriamanitra no niasa famantarana sy fagagana efa nisy fotoana tany New Albany raha teo ampiresahana tamin'ny mpanoty iray aho nitaona azy ho an'ny Kristy lehilahy vaventy sady ranjanana zahatra asa tao amin'ny garazy nisy lehilahy sakaizako teo ny zanadralany no nisahana ilay garazy tsy lavitra eto teo aho ary nitoriteny nandritra ny fotoana sakafoanana ninana tapamofa ny resaka taminy amin'Andriamanitra tontolon'andro aho dia nitady toerana zay azoko nale tamin'ny fotoana fisakafoanana mba ezahako ny azo fanao an'ny Kristy hoy izy Ramsey Branham hoy izy mbola mpitoroteny zazalany tenako teo hoy izy Ramsey Branham hoy izy nanana an'io karazana fivavahana io ny reniko zay fivavahana makasika ny fo dia nisy ranomasony latsaka teo amin'ny tavany hoy aho afrina no efa nahalasany hoy izy efa taona maro mivavaka ho atrany izy hoy aho lay Andriamanitra nandreny vava no miezaka ny amaly an'izany amin'izao fotoana zao azy dia nandeha teo lehilahy io nanao hoe ahoana e mamy izy teo hoy izy erbili enoy hoy izy isaky ny teaketo amin'ny garasiko ianao hoy izy dia tongava nefa hoy izy aza mitondra ny fivavahanao nirolery io aty nitotika dia nijery azy hoy aho eo amin'izay rehetra tsy mahatonga soan'ny Kristy dia tsy hoe ho aho dia nitotika izy ary nanao hoe tongava saina rangahy ary reko fotsiny tatapoko fa nisy feonana hoe izay afafinao no jinjainao ary tsaratsara ho anareo raha anatonana vato lehibe fikisoambary nivozonareo ka tsipy ao anaty ranomasina lalina fa ny zanadralany tamin'io tolakandro ihany no nanitsaka azy tamin'ilay kamionety rotonina Chevrolet feno etarakany norotoro azy teo amin'ny tany hitanareo tsy maintsy ajainareo Andriamanitra tsy maintsy ataonareo zany ianareo mitaky fanajana Andriamanitra ary mitaky an'io izy ka dia tokony ho nalala kokoa Miriam ary tokony ho nalala kokoa i Aron amin'ny fahalalana zao hoe Mosesy dia mitarihany fanan'Andriamanitra anao an'izay zavatra efa ataony nisy mpitoroteny Batista nanoratra taratasy tamiko andro vitsy lasy zay avy teto namely mafy ahy tokoa izy hoy izy olona kamila tahaka anao io ka hoe manana fanimpona hitovy amin'ny Eli reo mpaminany hoy izy nefa dia hita fa mipetraka tsy miala ao an-trano tsy manao ninonino fa Billy nisy fotoana izy no sekreterako izy namaly ny taratasy dia ho fotsiny izy arakapo ataoko fa maly azy io hoy izy nefa noveriny fa tsaratsara ny amelany amaky an'io mialohan'ny amaliny kanefa nataony tamin'ny fahaiza miteny tokoa io eny hoy izy tsy ny raiko fa zaty hoy izy nilaza tsotro zao ianao hoe nanana fanimpona tahaka ny Eli ny raiko dia hoy izy nilaza ianao fa mipetraka eny amoron-drano eny izy miaraka amin'ny fanjonony eny an-tanany na mianika eny an-tendrombohitra miaraka amin'ny basy eny an-tanany hoy izy ahoana hoy ianao ny amin'ny Eli zay nipetraka 3 taona sy tapany teny amoron-drano hoy izy tsy fantatrao hoe fa ny fanan'Andriamanitra no mitarika azy reny ianao an'izay ataony hitanareo samy te hitondra an'io arak'izay tiavany azy ny rehetra nefa tsy maintsy ny fanan'Andriamanitra no mitarika andra lehilahy ary tsy maintsy ajaintsika zany
zay fotsiny indro dray andro iny nisy fanasarobidy teto an-tanàna nahita rahalahy ray de ozy aizy bill ozy nakany Kanada izy ozy ataoko fanandeny azy izy ozy nandeny azy izy fadalàna ny toy zany eny ary io lehilahy io dia tsy nalala fa teo ambaniny herin'ny fany masina noho ny fahitana avy amin'izao lazay ny tompo ny tenako mba hoany inona no ataonareo any amin'ny fitsarana aso inona nakanesaka eo anilan'io lehilahy io amin'ny andro afatesany ka hivavaka ho azy hatramin'ny voalohany de efa tsy mino azy ary ny olona rehefa makao izy ireo ka milazan'ireny zavatra eny de to tsy fantatro ve hoe tsy mino an'izany izy ireo na de mikapikapoka lamosina ny tena azy izy ireo ka miantso anareo oralahy fantatrareo na de zany azy afa tsy mino an'io izy hitanareo tsy mino an'io izy ary azonareo ananana tsy misy azonareo atao mihitsy ho azy ireo miatsanareo izy ireo mba ho tonga hivavaka nefa tsy asoa azy ireo akory zany satria hitanareo tsy manaja an'io izy ireo tsy mahatsinonareo zany jereo ane zay tena nino de jereo zava-mitranga hitanareo tsy maintsy ajainareo zany Jezebel tamin'ny androny Eli toinona tsy nanajany any Eli toinona no Eli ranomarina ny pastoran'izy ireo zany mihitsy tsy nety nanaiky an'io izy io mampalahelo tsia izy io de tsy niny ny fisian'Andriamanitra na hoe tsy nahatoky na hoe mpanompo sapy ary nanana ny mpirehetrany manokana zay mpanompo sapy izy nefa Eli ny pastora na de zany azy Andriamanitra nandefa azy ho pastora fa pastora izy na de nanabaribariny azy na izy andra vehivavy ka nambarany taminy otany rehetra de izy ihany ny pastorany tsy nety nanaiky an'io mihitsy izy nefa ary tsy nanaja azy raha vehivavy nakalaina izy zany mihitsy nakalaina ary inona nazo azy navelan'Andriamanitra ninana azy teny amin'ny arabe ny alika marina zany satria nahoana tsy nanajy izy niafatra zay nitoriany Eli nitaky fanajana Andriamanitra tsy maintsy anananareo zany raha mba ho tianareo ny azo zavatra avy amin'Andriamanitra dia ajao Andriamanitra ary tsy maintsy ataonareo avy aomponareo zany ny alaliana ny fonareo tsy maintsy zay no ataonareo nefa tsy nanaja an'Andriamanitra raha vehivavy tamin'ny tsy fanajana ny mpaminany eny lalala izy fa mpaminany Eli tsy nisy mihitsy tao amin'Israely ka azo nampoarina tamin'ny Eli eny ny fahitana hitany sisisa de tena lavorary teo anatrehan'Andriamanitra ary izy nefa no elony izy ireo mampahonena eny nampidiriny taona nara-piangonana rehetra ny hafa rehetra ary zay rehetra natsoro hoe ota de no elony ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra de ny mpanjaka sisisa tsy nisy navahany mihitsy izy ireo nefa nylain'izy ireo nalala fa mpaminany izy tsy nisy fomba tsy nalalan'izy ireo an'izany eny tompoka nahaba aza de niezaka nanameloka azy noho ny maintany tena nivavaka tamin'Andriamanitra izy mba andefa maintany eny nataony zany fa ozy manana hery aho fa akatoko ny lanitra ka tsisy ranorana nahando akory ilatsaka raha tsy noho ny tenikany azonareo etreretina ve ny amin'io Jezebela kely manjamasy io zay nikapokapoka katezerana teo amin'ny tany hoe io pe tsara velatsy ratsy io pe tsara velatsy ratsy io izy natonga nyreny zaza madinika eny reny mijaly sisisa toy zany niezaka nitondra azy ireo iverina tamin'Andriamanitra Eli niezaka ny azo ny fireneny io an'Andriamanitra hitanareo ary to takany afaka nanao tamin'ny vahoaka raha vehivavy hoe nitianareo ambara ve hoe mino lehilahy toy zao ianareo zay anakatona ny tany toy zao ka tsisy ranorana nahando akory eo ary eo koa reo rehetra fiatsaram-belatsiany sy reo famosaviny na zay tiany antsonan'io ary tsy afakory io fa mpamosavy na mpanao atsaranana toy zany nakatony lanitra ary tsy nisy ny ranorana ka nampijaly an'ireo vahoaka rehetra eo nefa lazainareo sitrapon'Andriamanitra zany sitrapon'Andriamanitra io tsy ahoako zay hitanareo tsy maintsy jerenareo zay tsy maintsy manaja an'Andriamanitra ianareo na inona ataony fatany tsara ny ataony raha tsy jereny zany ory ny ankizy ory ny olona maty ny biby fiompy maty ny ondry tsy nisy rano ny toerana rehetra mafana sy manepitra ny alina ny masoandro namiratra toy ny varana teny amin'ny lanitra ny atoandro nandritra ny telo taona senimbolana nefa nipetraka teny atendrombohitra Eli ary nanao hoe tsisy ando akory ilatsaka raha tsy noho ny tenikany marina zany toy inona ny nakalan'izy ireo azy ary nohon' izy nahita azy aba ozy ianao no mampisy olana eo amin'Israely sa tsy zany nitotika Eli zoky olona ary nifanatrika taminy ozy tsia tsy za fa ianao no mampisy olana eo amin'Israely marina zany hitanareo na de aba sa tsy nanaja azy ainareo tsara ny nambaran'ny Eli tamin'ny aba ozy noho ny nandatsahanao ny rano nabota de toy zany koa ny lehilahy fa ny alika ny ranao eny amin'ny arabe ary zay ny nisy satria tsy nanaja n'ilay irak'Andriamanitra izy ireo tena marina zany tsy nanaja an'io izy ireo eny tsy nanaja an'io Miriam tsy nanaja an'io Arona ka na inona ianareo na inona na kristianina na tsy kristianina
dia tsy maintsy manaja an'Andriamanitra trany ianareo ary manaja an'izay ataony, na ianareo izaka ny vokany, na ekenareo zany na ianareo ao amin'ny fitsarana izay tianareo amin'ireo ihany. Toy inona no ahafahako mijoro vavolombelona ora maro dia maro, ny amin'izay hitako teo amin'ny fiainako, ny amin'izay hitako tany amin'ny firenekafa sy ireo toerakafa teto amin'ny firenena sisisy, dia ireo zavanitranga. Nefa tsy dinako zany fa mba hanome fieverana anareo fotsiny ny amin'izay zahako lazaina aminareo hoe tsy maintsy ajainareo zany. Efa nahita tanora nipetraka teo amin'ny fivoriana izay nikanikany sy nome teo amin'ny fivoriana ary vohitsaka teny amin'ny arabe tao anatin'ny 420 ora. Efa nahita tanora nipetraka teo amin'ny fivoriana nisy fotoana na teo amin'ny toerana iray ary ny taona manaraka angamba enibolana tatio arina niverina teo amin'ny toerana io ary saika maty ny tsirairay tamin'izy rehetra eo na nitsitra marary tanoany noho ny aretina sy ny sisa. Marina zany tsy maintsy ajainareo io. Tsaroko fa nisy tovavy dray arivo tao Tennessee rehefa teo am-pivoahana ny varavarana ary nitoro tamin'ny fiangonana batista lehibe teo am-pivoahana voasarika tamin'io arivo io ny taona azy anatona ny Kristy dia nomezany teo anatrehako aho raha niantso azy anatona ny Kristy. Fa zanaka vaviny diakona izy io ary teo am-baravarana izy tamin'io arivo io niandry ahy teo am-pivoahana. Ozy misy zavatra tiako ampahafantarina anao ankehitriny, aza manao izay mahamenatra torentsony. Hoy aho niantso anao Andriamanitra, hoy izay fahadalàna zany. Tanora ozy mbola manana fotoana betsaka ho an'izany ozy efa amploatra ho anay rehetra ao an-trano fivavahany raiko. Hoy tsy ampy anao zany ranabavy, tsy maintsy manana ny fivavahany manokana ho azy ny tsiraray. Hoy izy raha misy olona tiako hiresaka amiko ny amin'izany dia aka olona ampifandiniana fa tsy olona takanao. Hoy andeha ary lazao izay tianao lazaina, tsy mampanina azy zany, anenenanao anefa zany ray androany. Tsy ela taoriny zany nandalo teo amin'ny tanàna io aho, indro sy fanidina teny an-dalabe niaraka tamin'ny atina akanjo fokely sady nisy giara teny an-tanana ary nanolotra verana whisky tamiko. To zany ihany ary zao ny fanambarana nataony. Hoy izy tsaronao ve ny arivan'ilay ny antsono ahatany. Hoy izy marina iny. Hoy izy nanambara tamiko ny fanan'Andriamanitra tamin'iny arivo iny, niezaka izy ny anao izay anatonako ary hoy izy hatramin'io aho dia to mahita ny fanahany reniko may ao amin'ny elo toy ny mofo endasina ary mime an'io. Zay ny zavatra nitranga. Hitanareo tsy maintsy ajainareo Andriamanitra dia zay fotsiny, tsy maintsy atanareo zany rahalahy zay fotsiny, tsy nanajany io Jezebely ary tsaro fandray andro nisy zaza vitsy sy nanana fanajana, nisy tokantrano nitaiza azy ireo Eli taorinina lasany mazava ho azy fa nankala azy ny olona satria niantsany mosareny io teo amin'ny firenena izy. Fa nisy olona teo nampianatra ny zanany hoe Eli ny olona toa azy hoe nakarina ary nentina tany an-danitra dia matanoany ranomarina ka naleviny izy ireo fotsiny ary nafeniny. Tsy nino an'izany izy ireo fa Eli sary no nisolo ny toerany. Eny izy nomeraka tamin'io andro io ranomarina taoriny nampakarana ny Eli ka dia nandalo namakivaky tanàna iray izy. Fa nisy an'ireo ankizy madinika tao an-tanàna niazakazaka teo nanibaziba azy nanao hoe herina hianatra sola nahoana ianao tsy niakatra tahaka ny Eli. Hitanareo tsy ninona izy ireo niakatra Eli. Zay no nisy teo. Tsy ny tsy fanajany an'ilay olona fa ny tsy fanajany ny hafany. Izy no nisolo toerana ny Elisa any Eli. Teo aminy ny ositra, teo aminy ny fanahany Eli. Nakeo izy ary nanao an'ireo zavatra nataony Eli mihitsy. Haleloja. O Jesosy, zay mino aho ny asa ataoko no ataony koa. Zao famantarana zao no anarak'izay mino. Tsy nanady zany izy ireo ary tsy nalaja ny Eli izy ireo satria ninony amin'ny Elisa izy no lay fanahy teo aminy dia nitodika izy ary nikapoka ny Jordanina tamin'ny kapotiny ka nanokatra ny Jordanina. Niakatra teo izy ary nanao fagagana nitovy tamin'izay nataony Eli ary na dia ireo mpitoroteny rehetra teo amin'ilay sekoly mpaminany azy nanao hoe ny fanahany Eli efa mipetraka amin'ny Elisa. Ka izay no niparitaka eran'ny firenena ary ny olona ataoko fa niome izy ireo nanao hoe jereo any oreo andiana olilolera io fanatika lazay ny fanakany an-danitra tsy nadalo fahafatesany io lehilahy io hoe nisy sovaly nidiny tsy nisy hitanay akory teo. Azo antoka fa tsy nahita izy ireo, azo antoka fa tsy nahita izy ireo, tsy nahita an'izay mety sovaly teo zahay, tsy nisy kalesy renay nataiza fa adalàna zany maty io la ihantry io ary naleviny izy ireo. Avy eo izy ireo miezaka ny ankalazan'io zavatra io. To zany ihany no lazain'izy ireo amin'izao andro zao mitovy ihany toy ny voalazan'izy ireo ny amin'ny Jesosy. Oreo tonga izy ireo ary nangalatra ny vatany tamin'ny alina nomena izy ireo vola mihitsy aza ny miaramila mba hilaza toy zany nefa nitsangana tamin'ny maty izy ary Eli dia nakarina tamin'ny kalesy hafa tamina sovaly hafa.
ary no nandeha teo io mpaminany tanora io nanivatsiva teo an-tanàna fefanitsana ny volony nefa mbola tovolahy izy nandeha tena izy ka de niazakazaka tao an-damosiny reo ankizy madinika reo nanao hoe nahoana ianao tsy niakatra niaraka tamin'ny Eli ho reo ilay sola ratsy ry hitanareo ary tsy fanajana ny teo amin'izy reo de inona nataony Eli nitodika izy niaraka tamin'ny hery ny fanahy ka nanozona reo ankizy reo inona no nitranga nisy bera anankiroa nivoaka avy tany anaty ala ary namono ny 2 taminy mariny zany tsy fanajana tsy manaja tsy azonareo atao zany tsy maintsy ajainareo Andriamanitra raha nisy zaza tamin'ireo nilaza eny raha nisy ray aman-dreny nilaza hoe jereo rakizy no lazaina fa niakatra eny tsy fantatsika ny amin'izany nefa na izany na tsy zany tsy fantatro raha marina zany na tsy nefa mbaroko anareo fa ny tena tsara ataontsika de ny tsy laza na inona na inona ny amin'io toy izy fotsiny diatsika rehefa mandalo izy retsika fa andalo eto tanàna izy androany anao fitoriana eny an-dalambe eny raha mandalo izy raha iny an-dalana ho any an-tsekoly ianareo androany rakizy ka mifanena aminy atao fotsiny hoe manahoana ianao ry pastor manahoana ianao tompoko na zavatra toy zany miresa aminy fa raha tokony ho zany de tsy salasalana fa nisy resaka nataon'izy ireo tao an-trano reny ny lazany dada sy mama teo amin'ny latabatra zay samy nomeka nanao hoe ahoana hoy ianao fa lazain'izy ireo nakary ny olera ratsy io inonao ve ny zavatra toy zany ary lazain'izy ireo fa lay zalankely sola ratsy iny lay sola be toy ny voatavo etsiny nefa tsy ambidimy amby 3 taona akory fa hidina keto izy io ary lazaina fa isy fivirina ataony eny an-dalabe ary andry atsika ino zavatra toy zany izy tena tsy misy dikany mihitsy io natao ho zibazibainy zay ihany ny amin'io no izy tsy akao ampiangonatsika tahaka ny elitsotro zao io tsy akao ampiangonatsika isika izy io de mety karazana famisavina io misy mosavy misy famitahana ataony tahaka ny eli tsy nino azy izy ireo ka de zay nampianarina ny ankizy kely tany an-trano raha mba nampianarina fanajana sy anazy izy ireo de ho nakeo anatrehan'io mpaminan'Andriamanitra io ary nangataka tamy mba hivavaka ho azy saingy nampianarina azy ny kanikany sy ny ome ary ny anibazibany amin'io toy ny ankizy amin'izao andro zao eny maro loatra amin'izy ireo ankehitriny no anibaziba ny fivirina eny an-dalambe sy anibaziba ny fitoriana ny filazantsara ka de nanozona azy ireo tamin'ny anarany tompo Eli tsy no reo ankizy ireo fa noho ny tsy fanajana teo amin'ireo ray aman-dreny zay nitaizan'ireo ankizy ireo toy zany de ny tsy anajan'Andriamanitra nisy bera roa nivoaka teo ary namono ny 2 taminy eny tsy fanajana zany mitaky fanajana Andriamanitra rehefa tsy nanaja ny mpaminany izy ireo de tsy nanaja azy ka natoy inona mety ho tsy ninony de tokony ho nakombony atrano ny vavany ary alany lavitra io nefa tsy zay nilain'izy ireo nidiniditra tamin'io voatery ny lasa zavatra zay tsy tokony ho nolazaina izy ireo de inona no nazo azy andesika ka olona vitsy zay nanajanyio andeha rasitsika ilay vehivavy sonemita teo amin'ny mpaminany ihany Eli tsy israelita izy io raha ny marina avy any Sonemy izy nefa ninony Andriamanitra ary hitany fampandalo tao an-tanàna io lehilahy io efa reny nitory izy nisy famantarana nataony hitany nisy tantara natao tsy haiko io na marina na tsy hoendra iandro nisy andiana ambody niezaka nanenjika anty zazavavy kely ray eny tsy soratra masina zany fa tantara ny voakiko fotsiny ary voalaza fa lay vehivavy Sonemita de teo anjolon-dalana ary hitany fefamonan'io zazavavy kely io reo ambory eo fa nisy anty lehilahy masiny ty nandalo teo ary nainjiny tamin'Andriamanitra ny teny de nangataka famindrapo izy ho an'ireo ankizy kely reo toy zany de nialana nalavitra teo reo ambo na nisy zany na tsy atao mety ho nisy ny fandrenesana zany tsy malala fa na zany na tsy zany hoy vehivavy io ao amin'ny baiboly fa hoy izy hitako fa lehilahy masina izy io misy zavatra hitany nitranga hitany na izy azy ary hitany fa lehilahy masina avy amin'Andriamanitra izy ka raha tokony hoe tsy hanaja azy toy ny nataony Jezebely de najainy izy hoy izy tamin'ny vadiny manana fahafahanana ianao an'izao sika miangavy anao andesika ianao trano kely etsoetsy andesika ny mety toerana kely hipetrahany fa atorovana izy nijery azy efa antitra izy io ary tsikatro fa fotsiny volony zay efa miraraka hatreo amin'ny somony eo ny tehiny kely efa tota eo ny sandriny kely efa mahi raha mandeheny izy efa malezolezo araka zany ny sandriny ary indro izy fa mandendeheny tondra antavoaradiliny kely eo amin'ny valahany ary misy tapaka hoditra kely isikinany amin'ny anandro mafana ka to maisy mivoaramena ny tenany koa miangavy anao aho andesika anao toerana kely eto ialany sasatra andesika ijery mpiatokasaka akeo ivelany ary anorina toerana kely ho azy dia ampiatrano azy satria hitako fa ny fanahiny avy amin'ny fanahiny fa lehilahy masina izy lehilahin'Andriamanitra izy afa tokoa re zany eny nanaiky ny vadiny raha vehivavy mety zao no lazaindraga ry malala na tsikahatra an'io lehilahy io ihany koa niaino azy nijery tsara azy hitako ny asany fantatro fa lehilahin'Andriamanitra masina io ka de anao manio sika de nampiatso ny mpiatokasa izy ary nanorona toerana kely mahafinaritra ho azy ary nametraka fandriana kely izy ialany sasatra mba hahafahany atory sy iala sasatra de nasiany toerana mba hanasany tongony de nakany rano kely sisisy de namboariny teo zany ary efa nandalo teo le mpaminany mazava ho azy fa nitany fanahy ny fahitana fa nisy zavatra natao azy hoy izy tamin'ny Gehazy andeha atsora vehivavy
vehivavy ary antanio zay azoko atao aminy move azoko resahana ampanjaka izy samy lehibe any fe izy ozy mitoetra ty amin'ny fireneko a ary tsy misy zavatra ilaika fa okosige azy tsy manananaka izy ary nyvadiny efa maso taona be ihany efa antitra izy tsy manananaka izy ireo ka de azoko atsaina fa nytsilany teo amin'ilay fandrina kely zay nataona vehivavy ka nita azy eli ary efa voasasa tsara ny tongony efa madio tsara ny somony sy ny sisa tsy lany teo izy de tsy salasalana fa nahita fahitana avy amin'ny tompo izy satria zay foana nisy teo amin'izy ireo hoy izy andeha atsora vehivavy ary lazao izy mba hoeto anatriako oh la andeha atsoa izy satria efa nanajan'Andriamanitra izy andeha lazao izy mba ho tonga eto rehefa nitsangana teo ambaravarana izy de nataony hoe zao no lazain'ny tompo ravy ny taona toy zao de drotro zazy ianao ary tsaky tamin'ny taona manaraka azo ny lazazy avy eo satana rehefa teo amin'ny 12 taona teo izy io de namoaka azy tany an-tsany ray ny ndray andro de ho satana hovonoky eo ankizy io ka de nataony tsy nazakain'andro izy ka maty eo tanany reniny izy io na akivy azy ve zany tsy tompoko hoy izy asilasely mibriky ary mandehana ianao aza mijanojano miakary eo mitendry botry karmely ho eo tendry botry fa vao nandalo teto izy dray andro iny oh la zay an'le izy zany ny fanajana zany ny fanajana ary ny vadiny ho any amin'le lehilan'Andriamanitra hoe enao ozy tsy mba tsy nambola zao la sabato tsy hoeny izy eo am'izay ora vehivavy ilamina tsara ny rehetra asio lasely mibriky ary avelao andeha ka de lasa izy reo de niakatra teny tendrobotry izy reo ary efa nitazana avy tao amin'ilay zoely izy ok'olona de nivoaka teo izy ary nijery tsara azy nanao hoe toalay vehivavy sonemity tonga io hoy izy tsy maintsy misy zavatra mampahory azy hoy izy andeha hitsena azy ary rehefa hoy izy misy zavatra mampahory ny fony nefa tsy nisy zavatra nambaran'Andriamanitra tamiko ny amin'io hitanareo fa tsy voatery nilaza ny rehetra eo aminareo Andriamanitra hitanareo ka de nareo mpaminany azy tsy anambarany an'io rehetra io fa de ataony fotsiny zay tiany atao Andriamanitra izy indro teo hoy eli Andriamanitra ô ahoana raha nilaza zao iny nahoana tsy nambaranao afa ho avy raha vehivavy nahoana tsy nambaranao tamiko ny amin'io rehetra io tsy nahita zavatra mihitsy izy nefa tsy nampaninina leli zany zay nisy teo ary ahoana raha nitsangana toerana vehivavy ka nanao hoe nilasa ianao fa mpanompon'Andriamanitra ka tsara velatsy ianao inoko marina fa olirolely ty ianao tsy ho nisy mihitsy io hitanareo mizaha toetratsika Andriamanitra tsy ndraindray ahitan'izay ataotsika ary raha tokony ho zany de niazakazaka teo atongony raha vehivavy ary nakalazy toy zay mety ataony amin'Andriamanitra ary izy ary nambarany taminy olona nisy de hoy eli raisony teoko ary apetrao amin'ny ankizy ary rehefa natao zany de ho raha vehivavy raha velona koa ny tompo Andriamanitra raha velona koa ny hainao oh la mpanompon'Andriamanitra ianao tsy ala aminao aho hijanony eto aho mandra-pandefasan'Andriamanitra fahitana mijanona naharitra kely teo ihany elizok'olona nataony sikina ny valahany de nalainy ny tena ary lasa izy nakao amin'ilay efitra natorin'ilay zaza izy zaza efa maty nivezivezy to zany teo amin'ilay toerana izy fotoana foy satria nisy vehivavy nanana fanajana nisy vehivavy nanaja azy nisy lehilahy nanaja azy sady nino azy ho lehilahin'Andriamanitra de niasa disy nivezivezy tao amin'ilay toerana izy mandra-pahamarin'Andriamanitra amen de niapatra teo ambonin'ilay zaza izy ary nievina impitso zany de niraisiny ary nomeny reniny nivoaka izy ary niverina tany amin'ilay zoy lasa nandeha satria nanaja an'ilay lehilahin'Andriamanitra raha vehivavy amen mitaky fanajana Andriamanitra ahoana ny amin'ny Marta nieritreritra trano izy nikarakara sakafo matsiro ho an'i Jesosy Maria tia andreny ten'Andriamanitra ka de mipetraka teo fotsiny izy ary niaino azy tsy nahoany na voasolo ny sarinondana na tsy na feno vovoka ny ridô na tsy na misy hoaninao na tsy tia andre fotsiny zavatra nolazain'i Jesosy izy fa Marta kosa tia ahandro sakafo matsiro ho azy foana ary tia hanana antoka hoe mahazo aina tsara izy eo amin'ny sezany ka milanina tsotro zao ary madio arak'izany ny zavatra rehetra kanefa nitady izy ny anaovany zavatra ho an'i Jesosy arak'izay itiavany azy ary Maria nitadiny ianao arak'izay itiavany azy saingy andro rehefa teo Lazarosy maro ny olona miampangany Marta amin'ny filazana fa tokony ho liana kokoa izy oh tsy andraso kely hitanareo tonga teo ny fotoana zay naneho ny Marta na izy azy ary teo Jesosy rehefa maty Lazarosy eny-dahany efa nampiatso azy izy mba ho tonga hivavaka ho azy tsy tonga nefa izy tsy nivaliny ny antso lakany amin'ny toerakafa izy nampiatso azy ndray izy mbola tsy nivaliny ihany ny antso saingy rehefa tonga izy tamin'ny farany to tahaka ny hoe azo natao ankehitriny nivoaka keny aminy ka hanao hoe nahoana ianao ny tsy tonga nahoana ianao ny tsy tonga raha nampiatso anao ah indro nadahako fa nitsitra teo narary nialanay ny fiangonanay nialanay ny rafi-pivavahanay nataonay io rehetra io mba hanarahanay ny afatrao satria nonay fa lehilahin'Andriamanitra ianao nefa ahoana ny afahan'izay lehilahin'Andriamanitra nefa zay roa de kamboty sasa-kamboty telo zay no eto olona kamboty telo ary nanao zaitra ho an'io tempolo io ny fivelomanay mpikamba natao zay mpikamba natao ny ray aman-dreninay saingy noho ianao namitaka anay ho amin'ny zavatra iray mba inonay an'io ezanao ampianarin'io ka lazainao fa ianao zanak'Andriamanitra sy mpaminany ran'Andriamanitra sy ireo zavatra ireo ahoana ny mety nahafahanay ho nino anao zay lehilahy tsy hamaly akory amin'ny fotoana iantsoko anao fony azo pahoriana ka nilanao de tsy nanisy lanjany niafatra akory ianao fa lasa de nampiatso ndray ah nefa mbola tsy nasino alanjany ihany nahoana ianao no manao zavatra toy zany raha nanao toy zany raha vehivavy de ho afa ny fandehan-tantara zao arivo zao
inona nataony ravehivavy niazakazaka avy an-trano teo amin'izay nisy azy izy niankohaka teo atongony ka nanao hoe tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako zay ary lay izy inona nataony teo nanajy izy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ravehivavy ary nanajy azy izy nantsony izy hoe tompoko raha teto ianao tsy nataony hoe nampiatso anao efa adino ny rehetra io ankehitriny eto ianao hitanareo raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako hoy izy hitsangana ny anadahanao o ravehivavy e tompoko fantatro fa hitsangana izy amin'ny andro farany ary hoy izy tany ravehivavy hoy izy fa izany fananganana sy fiainana izay mino ahy na de maty aza de ho velona indray zay rehetra velona ka mino ahy de tsy ho faty mandrakizay inoko tompoko fa ianao zanak'Andriamanitra lay ho tonga am'izao tontolo izao fa na de ankehitriny aza tompoko na de ankehitriny aza tsy hoe tompoko tokony nanao an'izao ianao tokony nanao an'izao fa na de ankehitriny aza na inona angatano amin'Andriamanitra de omena Andriamanitra anao zany zay lay izy ahoana raha azotsika ambara amin'ny olona iray zany zao arivo zao ry rahalahyko inoko fa zay angatano amin'Andriamanitra de omen'Andriamanitra anao zany vokatra mitovy ihany no izy fa na to inona na izy azy raha toy izy ary fantatsika fa zanak'Andriamanitra izy teo raha tsy nanaja an'io izy de tsy naomby mihitsy zany avy ao am-pony io ravehivavy na de ankehitriny aza tompoko na inona angatano amin'Andriamanitra de omen'Andriamanitra anao zany zay lay izy tao am-pony no ninony an'izany raha nisy dina lehany ny aza nananjono tsy nanova zavatra tamin'ny ravehivavy zany tsy raha nisy dina leany elina nisy toerana nalehany de tsy nanova zavatra tamilay vehivavy sy ne mihitsy zany ninono lehilan'Andriamanitra trany io zany mihitsy na inona nataony mbola lehilan'Andriamanitra ho azy foana izy satria efa hitany ravehivavy ny fiasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ary ho any Marta na inona ny tranga efa nahita an'izay nataon'Andriamanitra teo aminy izy hoy izy na de ankehitriny aza tompoko na inona angatano amin'Andriamanitra de omen'Andriamanitra anao zany zay ary lay izy hoy izy hitsangany indray ny anadahanao hoy ary izy taiza nandevenanareo azy de nakeo am-pasana izy ireo ary niantso any Lazarosy avy tao am-pasana izy taorinin'ny eferana zay nahafatesana nahoana satria ny anabaviny Lazarosy de nanajy an'izay na izy azy raha tsy afaka hanaja an'ilay olona ianareo de ajao le asa iandraketany eo amin'Andriamanitra zany no tena izy hitanareo ajao izy raha misy mpitory-teny nitsangana eo ny pastoranareo de ajao hatrany izy efa nandrem-piangona ny fosan'ny pastorany ka ny fosany mitotro zao nanambany azy nanao tsinitsinina azy ahoana ny mety ahafahany pastor ao anao zavatra ho anareo tsy hainy atao zany ianareo tsy mana tsy tia fiangonana ty teneniko fa re fiangonana hitako no tiako ambara ka raha ianareo tsy maintsy tiavinareo ny pastoranareo tsy maintsy tsy fantatrareo fa olombelona izy nefa de nataon'Andriamanitra ho pastorana izy na de zany azy ny fany masina nanao azy ho mpanara-maso ka de tsy maintsy ajainareo amin'izay fijery zay izy ary na inona ataon'ilay pastora raha manaja azy ao am-ponareo ianareo amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy de anajanareo Andriamanitra noho ny nanaovanareo an'izany zay mandray de mandray zay naniraka o Jesosy zay tsy mandray de tsy afaka andray azy hitanareo milaza izy ireo fa Andriamanitra ny rainy hoy izy ny devolo ndrainareo koa hitanareo fa tsy maintsy ajainareo io ary inonareo inoy fa izy zany nino an'izany Marta ary zany zavatra kely noresahako tamin'ny maraina ny amin'ilay vehivavy Silefonika tamin'ny fotoana natongavany teo jereo fa voatosika mafy tokoa ravehivavy teo izy hoe jiosy fa ravehivavy Jetlisy nefa niazakazaka teo aminy izy tsy fantany zay fomba hafanadonana azy nefa de nisy zavatra nilainy ary fantany fa zanak'Andriamanitra izy ninono zany raha amaly ny vava no any hafa Andriamanitra de amaly ny vavaka ataony ho azy ihany koa izy ary nalany ravehivavy fa zay voalazany de tenin'Andriamanitra raha tenin'Andriamanitra ho any Jiosy zany de tenin'Andriamanitra ho any Jetilisa ihany koa na inona lazainy ary nizatoetra azy Jesosy o ravehivavy tompoko manondrafo ankehitriny jereo tsara o ravehivavy ianao zanaky Davidy satria reny lazany Jesosy hoe ianao zanaky Davidy ely tsy zanaky Davidy izy raha ho any ravehivavy hitanareo fa o ravehivavy ianao zanaky Davida zay ny fomba netiny Jiosy nanatona azy noho ny nandrenesany andreo afy reo de niezaka izy no tonga tony nataon'izy ireo satria niezaka izy nahita fanajany niezaka izy ny aneo ny fanajany ary tsy hoe mody natao zany fa ho nalaly Jesosy raha izay tsy ho fatany zany koa raha nandeha teo izy de nanao hoe ianao zanaky Davidy mamindra fo amy zanaky vavy fa tena ampahoriny de mia izy nitotika izy ary nijery ravehivavy ka nanao hoe tsy mety amiko ny maka mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambo tsy mafy ve zany tena mafy zany tsy hoe milaviny ihany ny fangatahany fa nataony ho ambo izy
marina zany ary ny ambony anarana ambany indrindra hita ao amin'ny baiboly hainareo tsara ka dia ozy tsy mety amiko ny aka ny mofonjazy ary manimpiazo hoan'ny ambo o raha vehivavy marina zany tompoko teo ny nazaony raha vehivavy anio tsy zanaky davida ho azy izy saingy tompony izy hoy izy tompoko marina zany kanefa ny zaza mba mihinana ny sombotsombo mofo eo ambany na zao tiako ambara ny ambo mba mihinana ny sombotsombo mofo eo ambany latabatra ny tompony teo ny nazaony anio zay nisy teo noho ny fanajany zany nitodika tamin' jesosy nanao hoe lehibe ny finoanao ankehitriny modia ny antranonao fa ho hitanao arak'izay ninonao zanako vavy izay nisy nahoana no lay fanatonany ahoana raha nitodika teo raha vehivavy ka nilaza raha nitodika teo izy nanao hoe tsy mety amiko ny aka amin'ny fiteny hafa tsy azo atao andeha atao hoe misy katolika makeo ka manao hoe rahalahy Branham fantatro fa mandreny vavaka ao Andriamanitra ho an'reto letoreto hivavaka ho avy ianao dia laza hoe tsy mety amiko ny aka ny fotoana natokana ho an'reto zaza etoreto eto aho mba hivavaka ho an'reto pentekotiste reto fa tsy ho anareo andiana katolika hitanareo inona ny mety nolazainy la azokeritreretina nivoanareo eto sady peka faladi tsy misy toy zany hitanareo kanefa nitodika izy ka nanao hoe marina zany tompoko marina zany tompoko fa zay sitraky ny ambony inana ny sombotsobo mofo eo ambany latabatry ny tompony hitanareo fa zay ny nanaitra azy teny eo nitodika izy ka nanao hoe lehibe ny finoanao avy eo nisy tranga hafa koa hitatsika hitanareo lay fomba nanatonany io lay fanajany nanaja an'Andriamanitra raha vehivavy tamin'ny fanajany azy koa hitatsika fa nisy romany indray mandeha zay lehilahy nanakajy sady tiany ny jiosy ary narary ny mpanompony ny tenany dia natsiaro tena ho tsy mendrika anakeo ka angataka amin'i Jesosy hitanareo tady avo foana zay tsapanareo tena ho kely kokoa noho zay maizy anareo aza mihevitra ny tenanareo ambony mihitsy eo masonareo hitanareo eny fa raha ambony ianareo dia avelao ny olo-kafa no ilazo zany ny aminareo hitanareo saingy rehefa ianareo ivehivavy io na io lehilahy io rano marina nilasy izy fa kapiteny romanina ny tenany ary narary ny mpanompony ka dia naniraka tany izy mba hasitrana ny mpanompony marary io fa ho Jesosy ho avy ahasitrana azy koa teny an-dalana izy dia nahita azy tonga ilay romanina azo eritreretina nylazany hoe la indro fa tonga io ray masina io indro fa tonga io ray masina io nefa zao zay jetilisa tsinitsininy ty za zay kapiteny romanina generaly na mpife tsy jiosy rano marina tsy manana zoa ny avian'io lehilahy masina io hitanareo ve ilay fanajany hitanareo tsy manana zo ny anana an'io mpanompon'Andriamanitra masina io ato an-trano koa hitany izy fa ho tonga baravarany dia ozy tamin'ny tompoko tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafitrano koa mety nanana trano tsara tare izy fa kapiteny nefa ozy tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafitrano koa ary tsy mihevitra ny tenako mendrika akory na dia nakeo aminao aza ka dia nisy nirahako tamin'ireo vahoakanao voatareo reo jiosy nefa misy mpanompoko marary eo ary ozy za koa mba manan-dehibe ihany ozy raha ozy amin'ny miaramila io mandehana dia mandeha izy hoy amin'ny anankiray avidy avy izy inona ny lazainy amin'izany fantatro fa eo aminao ny fahefana rehetra azonao lazaina amin'io aretiny hoe mandehana dia andeha zany ary azonao lazaina amin'ny hafa hoe avidy ho avy zany hitanareo nafantatra an'io izy fa toy ny nanana ny fahefana tamin'ireo miaramila teo ihany dia toy zany koa ny nanana Jesosy fahefana teo amin'ny aretina sy ny nofo rehetra zao ihany ny nanataonao tompoko tonono fotsiny teny zay la izy tonono fotsiny teny dia ho velona ny mpanompoko njany Jesosy dia nitodika tamin'ireo jiosy nanao hoe tsy mbona nahita finoana toy zany aho tamin'ny Israely hoy izy efa sitrana ny mpanomponao ankehitriny amen nahoana satria najainy zany najainy Jesosy Kristy izy lay Andriamanitra ny lanitra eny ataoko fefatary zao dia laza zavatra anankiray hafa amboniny ahony amin'io teo reo fanajana rehetra eo sy ny sisy nefa ny misy ankehitriny nahoana hafa ny fandehana afaka anao zavatra Andriamanitra amin'izao andro zao nefa iomezan'ny olona zany ataoko fa afa ny maizy antsika amin'izao andro zao raha oharina tamin'ny 7 taona lasa fony nanomboka ny latsaka voalohany fany amasa nefa inona nataon'ny olona nakombo ny vavan'ireo mpitoroteny natsono olirolera izy ireo nivoaka teny amin'ny sitrany akory ny anome sakafo azy ireo tao an-tanàna sy satory zany teny amin'ny lalambila masinina ny namiteny izy ireo katsaka mba hivelomany inona nazo azy ireo nisy 7 taona hafa indray nazo ny fiangonana nandalo fahoriana sy tamin'io rehetra io dia nisy ady
vehivavy anankiroa tamin'io fotoana io hitanareo ka namona manarivony tamin'ireo zany nefa mety efa tokony honony tany an-trano izy eny inona ny mety honitranga fony nanomboka nandrotsaka ny fanamasina teo amin'ny fiangonana tamin'ny andro farany andriamanitra inona ny mety honitranga 5 taona lasa zay fony nanomboka nandefa an'ireo famantarany sy ireo fagagany sy ireo zava-mahagaga nataony izy inona ny mety honitranga raha mba nanohana an'izany ny olona nefa inona nataon'izy ireo famosaviny io hypnotisme io mpanakatra eritreritra io zao io na zato na ny afako ahoana raha honikambana ny firenena rehetra ka nanao hoe isaorana ny eny anaran'ny tompo ahoana raha ny metodista ny batista ny presbyteriana ka ny fandray-tanana ny rehetra ary nanao hoe misaotra andriamanitra io ny zavatra nandrasanay manomboka mirotsaka ny fanamasina eny indro fa misy an'ireo lehilahy mahita fahitana eto indro fa misy an'ireo mpaminany eto anivonay indro fa misy an'reto fanomezam-pahasoavana lehibe rehetra eto reto ny miteny amin'ny teny tsy fantatra indro fa misy fanasitranana avy amin'andriamanitra indro fa misy an'io rehetra io mirotsaka eo amintsika isaorana ny andriamanitra fa teo amin'ny andela pentekotista vitsy feny fanetretena ny aviny zany andesika rehetra iveriny indray amin'ny baiboly andesika iverina rahalahy andravany rafi-pivavahantsika ka ho pralasika rehetra fa ho tonga niaraka teo ny fiangonana lehibe rehetra de inona ny mety honitranga ry rahalahy tsy ho nilaina akory ny sy ny hopitaly eto amin'ny firenena am'izao andro zao marina zany tsy ho nisy an'ireo karazana fanomezam-pahasoavana lehibe feno hery sy fahagagana maro miasa teo anivon'ny olona ho nisy karazana fanajana tokoa ary mety efa honakany an-trano aza ny fiangonana ka efa ho nisy ny milenium nefa tsy zay tsy nanajan'io izy ireo na tsy ny olirolery izy reny niandro fotsiny gazety zay ahafahany ilazan'io fanarantsina sy fandotona rehetra io ary natsony tamin'ireo fitenenandratsy rehetra fatany sy ny sisa toy zany io ary reo fiangonana de nanamafo sy ny mean'io ary nanimbasimba azy ireo ka nanipaka azy ireo de niezaka ny androka azy ireo tany ivelan'ny tanàna sy ny maro hafa tamin'ny tsy fanajana eny afaka ilaza zavatra maro ny amin'io aho nefa efatary zao avelao a iresaka ny amin'ny brana amin'ny tabernakla azafady eny nanomboka nandrotsaka an'ireo fanomezam-pahasoavana teto amintsika andriamanitra mahity zany sika eny inona ny fanomezan'andriamanitra amin'izao andro zao ny fanamasina atao anatintsika io tsy maintsy ajaintsika zany tsy maintsy ajaintsika zany na iza olona iaviny zany tsy maintsy omentsika reo fanomezam-pahasoavan'andriamanitra rehefa mandefa an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo izy na azo tsapahitanana to inona loatra zany de tsy hanampy atsika mihitsy mandra-pahatonga atsika eo amin'ny toerana zay afahantsika manajan'io mety misy olona ny mefa aminan'iny raha tsy nonareo efa aminan'iny io dia tsy asoanareo mihitsy zany tsy maintsy manana fanajana ianareo ary tsy maintsy ajainareo zany tsy maintsy inonareo avy amin'andriamanitra io ino zany mandra-panaporofona ny fahadisoana aveo rehefa voapirofo fadiso io de eo inareo vao manana zony tsy ino an'izany de aza mifampiraraha amin'ny intsony fa amin'ny fotoana rehetra zay mahavoapirofo an'io famarinana de ino zany toy ny voalazan'ny samoelina zoky olona tamin'izany andro zany rehefa nitady mpanjaka izy ireo ozy tia notany zavatra aminareo ah efa mba nisy nakako vola taminareo va efa mba nisy nangatahako anina taminareo va sa efa nteny zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ah ka tsy tanteraka ozy tsy mila mpanjaka ianareo ary tsy asoanareo zay mety ho mpanjaka anareo ka izay nolazainy azy ireo napetrany tamin'izy ireo ny fanontaniana hoe efa nilaza zavatra taminareo zay zao nolazainy tompo ve ah ka tsy nitranga ka de tsy nanaja samoelina ny olona fantatray zany samoelina marina zany ianareo tsy afaka ilazy zahay hoe efa nisy zavatra nambaranao ka tsy marina nefa mbola tiana ihany ny anao anito zao hitanareo tsy azonareo atao mihitsy zany tsy maintsy ataonareo arak'izay lalan'andriamanitra io rehefa mandray ny fanamasina sika de tsy ny fandraisan-tanana ny pastora akory zany ny fandraisana ny fanamasina de ny fandraisana ny kristia ao anatinareo satria izy no irak'andriamanitra ho an'izao andro zao ny fanamasina no irak'andriamanitra ka tsy maintsy manaja azo sika rehefa avy izy de azo atao hoe jereo ny vehivavy mikry milelalely izy misy ranomaso eny amin'ny tavany jereo ny lehilahy etsire miofitrofitra ny tanany ary mangororo sy mitabataba izy fantatra moa io andehan'olona feny fetanam-po fotsiny io miteny ratsy ny fanamasina ianareo tsy maintsy ajainareo zany tsarovy indro nisy fotoana tany Oregon saiky teo amin'ny 12 taona lasa teo zay nisy tovovavy kely katolika roa mpanao gazety tonga teo tsy no izy katolika akory ny ilazako zany tsy zany velively satria maro toy zany koa ny protestanta eny maro kokoa aza ny protestanta nanimbasimba noho ny katolika ka tonga reo tovovavy reo mba hanao fanadiadiny raha vao tafiditra teo izy reo de voarombako ny fanahany raha vao niditra izy de hoy ah eny ary inona notsikera feninareo ankehitriny de namoaka sigaro izy zazavavy io ary nanomboka de hoy ah aza rehetra fotsiny zany raha mbola atao amin'ny broky ianareo avelao fotsiny zany ka de nipetraka teo fotsiny izy io ary mijery tsara tony hoe vitandreny nanorotoro ah de nanomboka niteny zavatra vitsy izy hoy izy tiantany fantaniana vitsy aminao ah hoy ah lazao ary hoy izy ahoana ny mety ifandraisanao amin'io andiana olirolereny io hoy izy isandreny ve nao hoy ah isany ah de hoy izy koa nitiana ho ambara amiko ve hoe misy resam-pivavahana ny amin'io hoy ah tsy misy raha ny fijerinareo
katolika zay tsino an'izany ozy ahoana ny lalànanao fa katolika hoia fantatro fa katolika ianao olazaiko anao ny anaranao hitanareo sy ny maizy anao lasa tsy nahatombona izy ozy koa ny tianao ambara amiko ve hoe ny karazan'olona toy io arak'izay lazany azy de ivelona eto tany ary ho any an-danitra hoy izy tsy ho tiako no any amin'ny lanitra zay misy ny olona toy ireny hoia tsy ilainao loatra ny anahy fa raha mbola toy zany ny fisainanao de tsy ilainao akory no any hitanao hoia tsy ilainao akory ny anany amin'izany nijoro teo aho ary nijery azy ny fanatrika ary nisy rahalahy anankiroa nipetraka atao amin'ilay efitra hoia tsy hoe mora tesitra akory a fa atiako fotsiny ny amelanareo afantatra ny toerana misy anareo hitanareo ary hoia efa noratra ianareo ny teo eto anareo mba ahitanareo zavatra ary tsy hanoratra mihitsy anareo ny zavatra ambarako anareo ataonareo arak'izay fitantaranareo azy zany andeha ataovy zay ataonareo nefa tia hiteny zavatra aminareo a soratsy zay fanaratsiana tianareo atao nefa hoia alohany afatesanareo iverina eo antsofinareo ny feoako raha tsy misy zany de ho fantatrareo eo fa mpaminany santoka ia ankehitriny soraty fotsiny zay tianareo atao miakina aminareo zany omeko fahalalana ianareo ny anoratra zay tianareo atao nefa alohany afatesanareo andreny feoako ika eo antsofinareo ianareo tsy asoanareo zany eo hoia ankehitriny andeha ataovy ary soraty zay tianareo atao tsy nahetsika teo fotoana fo izy hoy izy fa ahoana ho ianao ny amin'io andiana fahadalana teny io mika sy ny tabataba izy ireo maly arivo hoia kristiana izy rehetra kristiana hoia azo antoka fa kristiana izy ireo hoia kristiana izy ireo feno ny fany masina ary hoy izy tsy fany masina zany hoia fa inona natsona ho fany masina hitanareo mba hitako an'izay mety olazainy amin'io hoia tena zavatra aminao ah hoy izy tsy ho tiako ny fampiraraha amin'ny andiany-toy io hoia ataoko fa tsy de misy loza loatra hoia ny am'izay mety fampirarahinao amin'ny toy zany hoia satria raha mifampiraraha amin'andriamanitra ianao na am'izay olona masina de fampiraraha amin'ny toy io hoy izy olo masina araka ny baiboly ve hoia eny hoia lay Marie Virgine no asoaviny eo aminareo zay ny atsonareo azy fandriam-bavinareo izy hoia talohan'izay mety ho namelan'andriamanitra azy ho any an-danitra nilainy miakatra teo tamin'ny andro pentekosta ary nandray ny fany masina sady ny vembena teo ambany ny herin'andriamanitra toy ny vehivavy mamo hoy izy laingy zany hoia aoka ianao ho tony vetivety navatoko teo ny boky de hoia jereo ny eto navatoko zany hoia ino zany fa eto amin'ny boky mihitsy natody ny lohany hoia tsy manana fahasahina akory azy ianao ny amaky ny tenin'andriamanitra hitanareo hoia zany mihitsy hitanareo tsy fanaja zany hoia ankehitriny azonao alaina ny fony sigaranao ary esory eto amin'ny latabatra de mandiana rehefa voniny ianao nefa hoia misy zavatra tiako ho fantatrao soraty zay tianao atao nefa tsarovy ny teny farany lazaiko amin'ny anarany tompo atsiaro an'izao ianao alohany afatesanao tsy sananoratra ninninina izy marina zany navelany tam'izao zany inony zany tsy fanajana mitady zay animbazibana ka manao zavatra nefa tsy fantatra izy ireo zay ataony marina zany fa ny eto amin'ny tabernakle tiana eo fantatrareo rehetra eto reo zavatra reo rehefa manomboka mandrotsaka ny fany masina eo amin'ny olon'andriamanitra ndray efa nahita olona tafiditra tao amin'io fa rehefa izy ireo rehefa teo ambany osotry ny fanahy izy ireo efa nahita azy ireo nivoaka ny faritra tamin'ny zavatra maro ah nefa de aza milaza ninninina ny am'izany ajao zany aondreo lohanareo mety tsy mazava aminareo io mety tsy azonareo ihany koa saingy tiako ny anajan'izany nahoana nahoana eny tsy maintsy manaja an'andriamanitra isika ary rehefa mandrotsaka ny fany masin'andriamanitra de ho fotsiny aho hoe saotranao raha any an-danitra ô eo mpanaovana zavatra ho an'io fanasarobidy mampahoneny io ianao fa maniry zany no hoany amin'ny fonenanao toy zay andrika ihany koa ndray androany ary nisy lehilahy hitako tahaka an'ilay rahalahy teto ndray mandeha iny tao amin'ny fanimpona zay nilaza fa nyresaka ny aminy ah ary lasy zay naka nirona-peo rehetra de nalefa nentany aminy raha laininy zany ary nilaza izy fa nanimbazimbasy ah ka niresaka ny am'ilay raha nivoaka teo amin'ny tananareo ka natsona ho pirofoditra ny amin'ny fananana ny fany masina ary ataoko fa raha sy 10 000 no nivoaka avy teo amin'ny tanany sy ny andro sisisy laza izy fa nanimbazimbany zany aho ka niteny taminy fa avy amin'ny devoly zany nalefako tany aminy io nanoratra taratasy tany aminy aho hoia ry raha lainina misy zavatra soratany zay efa renareo novakinareo zany ry raha branama malala hitanareo ka de naparitany tamin'ny taratasy kely rano firene zany raha tokony hotonga izy ka niresaka tamiko ny amin'io de zay ny nataony fa eto indro ny zavatra nilazaiko hoia alaiko avokoa reo toroteny enina tany Phoenix ary alefako any aminao reo olona-peo nataoko ka asehoko anao ary zany nataony Leosy reo sasan'ireo de nalefa ny tany amin'izy ireo hoia ndray mandeha ihany no voatonona ny anaranao nisy olona nametraka an'izao teo ampilipitra nanao hoe rahalahy Branham rahalahy lainina de teto tanàna ary niteny taminay fa niprofotrany amin'ny fananana ny fany masina de ny tanana mivoaka raha sy ny tary mivoaka raha ary ny tanana mivoaka diloilo ka zay niprofotra hoia tsy miompokevitra amin'ny rahalahy lainina ny mahaprofotra ny amin'ny fananana ny fany masina zany
izany satria tsy misy ahitana mihitsy ao amin'ny baiboly hoe nivoaka rano tanan'izy ireo ary nivoaka dinely ny tarehiny sy ny tanany no fanamporofona fananana ny fanahy masina hoy ihany fanahy masina dia ilay herin'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo ary hoy Jesosy zao famantaran'izao no anaraka izay mino hitanareo androka dia miaminy anaraka izy ireo sy ny sisa nefa hoy indro misy zavatra tiako lazaina ny amin'ny rahalahylainy lehilahin'Andriamanitra lehibe izy raha mahay mitory tsara toy ny ataon'ny rahalahylaina dia tsy hanao fivoriana ety manasitrana mihitsy fa hitory filazantsara fotsiny avy eo eny taorinina moany an'io gazety io sy ny sisa hoe nanao an'izany no izay nolazain'ny olona fotsiny fa na dia tsy niombokevitra tamin'ilay rahalahy zany amin'ny fampianarana dia azo antoka fa tsy ho tiako ny hanao blasfemin-dralahy avy eo dia teo mihitsy tany Minnesota tany tamin'io ariva tao Minneapolis io Minnesota ary teo nisy an'io tempoly katedraly lehibe io nisy an'ny Gordon Peterson fa io zalahy io nanoratra boky nanohitra ny Allen ka nilaza an'io rehetra azo nolazaina ny aminy io nanao hoe nanana fasahina mihitsy azy izy nanoratra boky hoe ireo demony amanaikitra ny amin'ny vehivavy io izay nisy marika noho ny kaikitry ny demony aty eo amin'ny tanany sy sisa toy izany eny azoko antoka tsy malala na mety maro zany na tsy satria fanany demony hitanareo saingy ny amby vehivavy io fa nisy demony avoloina be tonga teo ka nanaikitra nanerana ny tanany sy ny teo amin'ny tarehiny sy sisa toy izany ary hoy izy Allen nanoratra ny boky io ary ilay olona nanoratra ny amin'ilay boky dia nanoratra lahatsoratra mahafinaritra ny amiko ary teo amin'izany fivorian'izany mihitsy izy tamin'io arivo io indro la Peterson sy ireo afo ireo fa nanambara tamiko hoe nipetraka teo izy ary na indraindra ny amiko fanambaniny Allen hoy anakapo eto ny fotoana ahafahako manohana ny rahalahy Allen ka dia nakeo dia hoy namaky teo ny lahatsoratra tao amin'ny gazety androany amin'ity lehilahy ray ity izay tao an-tanàna izay tsy tamin'ny fahalalako fa nipetraka teo izy hoy nolazainy teo ny amin'ny Allen sy ireo tsikera rehetra hoy na dia kasitrako aza ny voalasan-dra lehilahy ny amin'ny teny tsara nataony amiko hoy hoe tsy vola sy ny sisa toy izany no andehanako eny ka izany nanao fivoriana ara-dalàna indrindra tamin'izy rehetra sy ny sisa dia ireo zavatra mahafinaritra nolazainy hoy kasitrako izany kanefa io lehilahy nanoratra ny io lahatsoratra tao amin'ny gazety eo io raha mba nanamarina tsara ny soratana izy tamin'ny lazany fa Allen nanoratra an'ilay hoe ireo demony amanaikitra Allen dia tsy nanoratra ny boky io mihitsy fantatro ilay olona nanoratra an'io hoy tsy mbola nanoratra ny boky io mihitsy izy koa raha tsy namarindra lehilahy toy izany lahatsoratra nataony dia salasalako ny mahamarina ny ambiny rehetra izay mety nolazainy ny amin'ny rahalahy Allen nanohana ny rahalahy Allen ary hoy akoatra izany raha nisy nahadiso ny rahalahy Allen dia aleo kokoa ho hita nanohana ny rahalahy Allen ao amin'ny fahatsony any amin'ny fitsarana any raha indro izy fa miezaka ny azo fanahy ho an'ny Kristy toy izay nitsikeran'izay ezahndra lehilahy atao amen marina zany e tompoko na iza miantso ny anaran'i Jesosy Kristy dia miandany aminy na protestanta izy na katolika na mety hoinona koa mety tsy miombokevitra aminy ny amin'ny teolojiany nefa dia tiako ny anaja azy amin'ny mahampanompon'i Kristy ary amin'ny mahalalako azy hitanareo ary na inona taony tsy maintsy ajaintsika ny fanahy masina teny izany mihitsy e tompoko ary rehefa izay no ataontsika dia androtsaka an'ireo fitahiny eo amintsika Andriamanitra andiany kely fotsiny tahaka antsika eto eo amin'ny 50 na 90 na mety olona 570 no mipetraka eto zao arivo zao raha afaka fotsiny sika ny ampirainy tenantsika ikambana ka hanome fanajana tsara n'Andriamanitra seho amin'ny fanahy masina ary koa izay ataony amin'izao andro zao ka ajaintsika ny fanomezam-pahasoavana rehetra sy ny fanompoana rehetra nalefany ho eto anivontsika dia tsy tsahatra ny androtsaka ny fanahiny eto amintsika Andriamanitra ary hitombo izy sika ka iamaro tsy nonareo ve zany zany tokoa tsy maintsy eo amintsika ny fanajana n'Andriamanitra andesika iondrika fotoana fohy monja mba hivavaka alohan'ny ivavahantsika dia ho tiako ny hahafantatra raha misy olona eto izay teanao hoe raha Branham tiako ianao raha hivavaka ho mba hananako fanajana indrindra n'Andriamanitra ka ho vitako hatrany ny azona ny vavako hikombona ka tsy hanohitra an'ireo zavatra Andriamanitra na inona zany na inona ary enganeka apetraka Andriamanitra tampoko ny anaja izay fanomezam-pahasoavana avy amin'ny rehetra izay alefa no an'ny fiangonana sitrakareo ve nanangatanana ka anao hoe mivavao Andriamanitra hitanareo saky ny tanana rehetra atao am-piangonana ary ny ahy ihany koa mitsangana Andriamanitra ampio mba ho mpanomponao ampio mba hanaja ny rahalahyko ampio mba hanaja ny anabaviko ary ny amin'ny fanan'Andriamanitra rehetra izay tonga eo amin'ny fivoriana na mety ho fiteny amin'ny teny tsy fantatra io na mety ho fandikanana zany na mety ho faminanina na mety ho fanomezam-pahasoavana fanamamantatra na inona zany na inona dia ataoko hoe tompo Jesosy eo irao zany tompo feno fankasitrananao eny riray any an-danitra fantatray fa Andriamanitra lehibe sy mahatahotra ianao fantatray fa mahatahotra ny fahateziranao nisy fotoana nahatezitra mafy anao eny zava-mahatahotra zany ny fahateziran'Andriamanitra dia afaka modika an'izao tontolo izao ao anatin'ny ray segondra saingy rehefa mampidina ny fijerinao eo amin'ny raha ny tompo Jesosy ianao dia tony ny fahatezeranao afenao amin'ilay vatolampy fahagola tompo Andriamanitra tehirizy ho voarakitry ny raha ny tompo Jesosy ny haiko
tsy ny ah ihany tompo fa ireo zay eto ihany koa zao arivo zao tianao zay tompo any amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra nomenao anay na de miantso anay amin'io rehetra tiany io azy izy reo tompo zany de mbola tsy misy idirana zany na de kely aza fa mbola anajanao hatrany zahay lay ray lehibe lay fany masina lehibe tianao zahay raha io misaotranao zay ny am'ireo fanomezam-pahasoavana eto manasitrany eto anivonay misaotranao zay ny amin'ny fanomezam-pahasoavana faminaniny eto anivonay misaotranao zay ny amin'ny fanomezam-pahasoavana am'teny tsy fantatra sy ny fanomezam-pahasoavana fandikana ary Andriamanitra ô mangataka zay ny andefasanao hatrany an'ireo fanomezam-pahasoavana eto anivonay de ireo fanomezam-pahasoavana fany masina amboniny rehetra io tompo ny fakasitrahana lehibe indrindra nananay atao-ponay de io fanomezana lehibe mahafa-po indrindra ny amin'ny Jesosy Kristy io misaotranao zay ny amin'ny fahasoavany sy ny famindrapony zay nahatonga an'ireny zavatra madinika afy reny ho azonay no lay fahoriny ho an'ny hafa sy ny rano nalatsany teo Kalvari manamasina izy ny vahoaka tsotra zay miaino azy akafaliana ary tompo faly tokoa zay fa tonga eo amin'ny vahoaka tsotra ianao ao amin'ny baiboly ny bokyny Masidalio ka no amakinay fa vahoaka tsotra no niaino azy tamin'ny hafaliana am'izao andro zao o reo andehan'olona tsotra fotsiny io nefa tompo zay lay andiany niaino anao fony anao teto tao amin'ny nofo vahoaka tsotra no niaino anao tamin'ny hafaliana ny olo malaza ny mpanan-karena maro tamin'izy ireo tsy te hiaino anao reo mpanjaka reo manakaja reo mpisorona tamin'izany andro zany de tsy niaino anao fa ny vahoaka tsotra de nandray anao tamin'ny hafaliana ary raha io zao arivo zao vahoaka tsotra zahay ary mahafaly anay ny mandray anao faly zahay tahaka azy ireo rehefa niverina tamin'ny kafaliana tamin'ny fiheverany fa zavatra mahafinaritra sy mahafaly ny fahafahany mitondra fahoriana noho ny anarany rehefa nikanina izy ireo ka nantsony tamin'io anarana rehetra io nefa faly tokoa izy ireo satria nataony tompontsoa manokana ny miaritra fahoriana noho ny anaran' Jesosy Kristy Andriamanitra raha io miombona am'ireo mpianatra tamin'izany andro zany zay ka milaza hoe faly tokoa zahay mijoro tahaka ny Masidapôly azy ao arivo zao rehefa nijoro teo anatrany Agripa izy ka nanao hoe araka ny lalana zay nataony ho fitokoana fahadalana no fomba ny boky ny Andriamanitra ny rasako ary rehefa hoy Agripa ry Paoly be loatra ny fianarana vitanao ka nalasa dalanao hoy izy tsy adala akory ary Agripa avy eo tamin'ny farany izy de tonga teo amin'ny toerana zay nylazany hoe efa saikina mpanekenao kristianina hoy izy ho tiako raha hitovy amiko ianao afa-tsy am'reto gadra sy fatorany reto ihany Andriamanitra fitiavana toinona ny teo amin'ny Paoly nilaza izy fa niriny no tonga voaozy mba havonjy ny vahoakany Andriamanitra raha io omeo anay ny fankatỳ toy izany omeo anay io fitiavana tsy mety maty io fahatsoram-po io fanajana eo aminay samyzay io mba ho kristianina feno ka hijery ambony ny fahatosony hafa hijery amboniny zany satria zay olona nandray fitahina tamin'Andriamanitra mety hanao fahatosony izy raha io aoko zay tsy hijery an'io fahatosony io amin'ny fahalalana fa mety azon'ny satana tao amin'ny fandrikira io raha lasa robidy io fa raha zay nisy mangataka zay tompo ny anampiana ho azy na lana vavy mba hivoaka amin'izany teo zavatra zany mba hanananay fitiavana amponay akany am'ireo ondro very ka hitondra azy ireo hiverinao ambany ekeo zany tompo mamela anay ny amin'ny elokay tahaka ny namela anay zay meloka taminay ekeo zany tompo aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafa anay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Yea, I say unto thee this night, my people, that I have called thine attention upon this special misy afatra amin'ny faminaniana omeny rahalahy ny vilona. I say unto thee this night concerning my ministry. Yea, I say this night, thou hast well done that thou hast heard my voice, and heeded my servant as he has spoke unto thee. For this night again I have vindicated the office of his ministry. Yea, even my servant and my prophet, that I have brought into thy presence, lo, these 2 times this day. I say, let thine heart this night melt within thee, because I am revealing in this night service, and to this day I am again revealing unto thee the office of my prophet in this day. Yea, I say, hear him in these things which he has brought to thee this night. For lo, I will reward thee with many things that shall come into thy house. And yea, I will care for thee as a tender father careth for his children. And lo, my servant this night, yea, I have again lifted thee up in the eyes of these people who have looked unto thee. And I say, my servant, yea, I have been with thee, and yea, I will continue to be with thee. And upon thee am I bestowing the things that follow the office of thy prophet. Yea, I say that I shall bless thee in many things and in many places.
you, I Lord. say tonight, I confirm in this time again in the hearts of the people that, yea, this is the time that we should settle these issues, that thou shouldst see my people open thine eyes and receive it this night. For I say that I am amongst thee to bless thee exceedingly, though I thin the ranks daily, because some have not believed. Hear me this night, and turn thy heart toward me and toward the office of my prophet. Thus saith the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Satranao Tompo, Thank you. satranao raio, Praise thee. dia raininao ri raimas. How glorious art thou. Tuinan vunatrao raio, How we tuinan isaorana ianao Tompo. What comfort Fahasambarana it is to toinona feel ny the fahatsapana ny presence of the fanatreha ny Holy fanemasy Spirit sy ny fandrenesana azy miteny amin'ny alalan'olotro olombelona aminay confirming that amin'ny He fanamarinana surely fa mbola knows mitoetra ho God. Andriamanitra eto anivonay hatrany We izy. thank thee for this Isaoranay time. ianao ny amin'izany raha eo. Continue with us, Miarahatra any aminay Tompo. Bear with us. Mahareta We might aminay be thy mba hahafahanay ho vahoaka anao Through Jesus amin'ny Christ alalan'i we Jesosy ask Kristy no angatanay. Amen. Amen. Isn't it wonderful Tsy mahafinaritra ve to be a Christian? ny hoe kristianina? Isn't it wonderful Tsy to know mahafinaritra God ve ny and to know fahalalana His an'Andriamanitra presence? sy ny fahalalana ny To think of the fanatrehany? day now how Raha He mieritreritra ny took androany us eto to the ny fomba second nanaovany an'izany indroa mihitsy the azy. day He Androany izy dia niteny tamin'ilay nabahavetsy tonga tao amin'io hazavana toy ny nataon'io ka niteny tamin'izy ireo satria ninon'izy ireo ny afatra. He's Be glorious. voninahitra izy satsy Don't you zany. love Him? Move ka tsy tia azy ianareo? How many love Him with all Firy ny tia azy amin'ny fony rehetra, amin'ny fanahy rehetra? He is wonderful. Mahafinaritra izy. Eny ade tsika hitsaka. We sing that good old Raha anao song, hira fahiny tsara titsika rehetra io. I love Him. Tiako izy, tiako izy, Because satria ny tia ahy mialoha. Ka maty ho famonjenay. Teo amin'ny hazo tao Kalvari. Oh, isn't He wonderful? Oh, tsy mahafinaritra va izy? Mahafinaritra. Eny tsarovy ny fivoriana alarobia ariva. Avy eo raha sitrapony tompo, eto aho amin'ny alahady zao ndray raha sitrapony tompo. Mivavaho anay mandritry ny herinandro. Raha manondrika alohantsika mbavaka isika ankehitriny, agataka andralany vilona pastorantsika raha sitra ny akatreto mba hanonona ny teny famaranana ho anareo.